Tafaraka isika eto amin'ny fandarana Miara Manonja amin'ny dia Alarobia 3 Oktobra 2024 ity manantitra ny arabam-bao ampirarintso ho antsika mianakavy na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina dia anterina izay arabam-bao ampirarintso izay. Isaorana ihany koa ilaina hary satria raha tsy izy tsy tafaraka eto isika ao anatin'ny fandarana Miara Manonja amin'ny alalan'ny onjapeo MPS 95.4 ao amin'ny faritry ny modulation de fréquence, eo ihany koa ny Radio Mada 100.8 ao amin'ny faritry ny modulation de fréquence ihany koa, ary afaka arahanao amin'ny alalan'ny fahitalavitra MPS izany fandarana Miara Manonja izany, ary eo ihany koa ireo tabajotra tserasera maro samihafa. Ny faniriana dia ny hoe hiaraka eto isika mandritra ny ora roa mahery itondrana aminao famakafakana maro isan-karazany. Misy ihany koa ny vahiny izay hiakatreto hitondra fanazavana sy fanehoan-kevitra amintsika ao anatin'izay fandarana izay. Araka nefa tenenina ombenombeny teny hoe ny raharaha momba ny fiainantsika malagasy no resahana eto, fa tsy misy hoe resaka amin'ny savona na ny hoe resaka mandany andro, ary eo ihany koa ny fampafatarana ny zavatra mety tsy ho fantatsika no ny antony maro samihafa, na ihany koa tsy ampahafantarana antsika mihitsy satria mety misy manana tombontsoa amin'izany any ambadibadika any, manana tombontsoa amin'ny tsy fahafantarany vahoaka ny lafin-javatra maro samihafa. Ka dia izay zany no ao anatin'ny fandarana amin'ity indray mitoraka ity. Eo ny namaniko Faniry Razafy Manantany izay mitondra famakafakana ihany koa, eo ihany koa ny vahiny araka ny efa nambarana teo, ary eo ihany koa moa zany ny solombavam-bahoaka izay hiakatra eto amin'ny fandarana toy ny mahazatra. Izay ny hoe la tompo lahy sy tompo vavy, fa dia hiditra ao anatin'ny votoatiny isika Faniry Razafy Manantany. De miaraba Rena Arabe Mananjara, miaraba ny teknisiantsika izay mandrindra ny fifandraisana ho antsika isa tokantrano amin'ity maraina ny Alarobia 20 ny volana Oktobra 2024 ity. Miaraba antsika menakavy ihany koa izay isa tokantrano na aiza handraisantsika izany na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina dia atoloranay ny araba feno sy feno fankasitrahana antsika rehetra zany izay manjoy ny fandarana Miara Manonja entin'ny MPS radio sy ny Radio Mada izany. Betsaka ny fanamariana azonay avy any amintsika ny fankasitrahana ny vaovao ihany koa izay omentsika menakavy arakaraka ny azonay ireny, nefa dia tsy maintsy misy ihany koa ny fitrandrahana ny vaovao mba ho marim-potitra sy marina no zaraina amintsika menakavy. Ety ampiandohana dia anterina trano fa manao ny fizaraham-baovao isika ato anatin'ny fandarantsika, miezaka ihany koa mitondra ny fanabeazana ary manao ny fanadihadiana samihafa. Mampiavaka ny fandarana zany ary ezahanay ny hitazomana an'izany mandrakariva satria dia fantatray fa betsaka ny miandry ary betsaka ny efa mandray izany fanavaozana eo anivon'ny endrim-pandarana izay hoentin'ny Miara Manonja izany. Na zany na tsy zany dia mamevana an'ireo olom-pirenena hanio hevitra ny fandarana Miara Manonja ary mamevana ihany koa ireo mpiatroka politika manana ny fomba fijerina eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara ka afaka ny anio hevitra amin'izay fomba fijerin'izy ireo izany. Ny RMDM moa amin'ny akabiany dia misehatra eto anivon'ny fandarantsika, eo ihany koa ireo antoko politika samihafa na dia tsy mpikambana ao anatiny ara fa manana izay fomba fijery politika izay, dia manao zara hevitra, zara fahalalana ary zara fanadihadiana ho antsika rehetra mba hahafantarantsika ny zava-marina eto anivon'ny firenena izany. Fa tahaka ny mahazatra Rina Arabe Mananjara dia mandehalo anatin'ny 420 rany zava-misy teto amin'ny firenena isika mba ahafahana zany mitondra ny lalan'ny fanadihadiana, ny lalan'ny raharaha misy ato anatin'ny firenena, ka anomboantsika izany avy hatrany dia ny sokatra omaly zany fa 7 volana Oktobra ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimera pirenena ho an'ny eto Madagasikara, ka tam'izany no handiniana
na handiniana raha ny fahafantarantsika satria dia session budgétaire zany na fotoam-pivoriana andiniana ny lalàna ny teti-bola no tanterahana amin'ity fivoriana faharoa ara-potoana ity ka niatrehana ny teti-bola 2024 no ao anatin'izany lahadinika izany akoatr'ireo lalàna samihafa zay efa nomany ny mpanatanteraka raha misy moa ny volavolan-dalàna na proposition de loi anjaran'ny solombambaoaka no mahita izany ao anatina fivoriana tahaka itony fa mifandraiky amin'izany indrindra dia nampiantso ireo solombambaoaka tim ny filohan'ny antokotiky Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanina teny faravohatra izany nametrahany mazava ny mahantoko miaina sy matanjaka izany antokotiky Madagasikara izany ary nametrahany ihany koa ny fananany antoko zany fitsipy-pifehezana izany koa alohany irosotsika amin'ireo lafim-baovao tao anatin'ny 420 ora fanampiny dia ho alefatsika aloha ny antony fiaonana zay no tanterahana teny faravohatra Omalia zay nampanatsony ny filohan'ny antokotiky Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanina ireo solombambaoaka zay miatrika fivoriana ara-potoana amin'izao fotoana izao aorinan'izay de verina amin'ny vaovaon'ny 420 ora teto Madagasikara isika. Antoko miavaka amin'ny antoko rehetra mijoro eto Madagasikara ny antoko tiky Madagasikara na ny tim. Antoko matanjaka, antoko iray tsy mivaky ary manana ny sata sy ny fitsipika ifampifehezana. Targetra ijoroan'ny antoko ny fikatsana ny mahasoa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Noho izany, dia nisy ny fiaonana sy ny fanomezana toromarika ho an'ny solombavam-bahoaka nataon'ny filoha Marc Ravalomanina azy ireo androany ao anatin'ny fandiniany anteny merany teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Reto ny antoko tim zay manany solombavam-bahoakany politika mivory zay androany tiapahafantatra ny be sy ny maro sy tiapalala ny olona rehetra fa tsisy zany mizarazara zany fa misy ny hevitra zay entina foana na mafisana misy ny stratégie mipaikady zay tsy afenina fa mba jerevana ihany koa hoe aiza ny herintsika amin'izao fotoana zao ka raha ohatra misy miteny eny ambadibadika any raha misy manaratsy anareo ny anareo zay mibahina foana zay ray ihany zay ary navitsy ary zay misy andreo le solombavam-bahoaka ao anatin'ny député dia manana ny maizy azy reo manana ny talenta andreo manana ny fahaizany reo fa misy hevitra any lazara zany dia manazava eto tsy misy an'izany ary faharoa firenena anankiray zay tena manana ny maizy azy Madagasikara nefa irahantsika malala mahazo azy amin'izao fotoana zao irahantsika mahita fa tsy afaka miaina intsony efa tsy manana ny maizy azy tsony ny olona ny valeur ny olona ny maizy azy efa tena tsisy miaro intsony zany zany tiampahafantatra anareo izay satria betsaka ny resaka etsereo dia tondroa tsara fa azo atao tsara miady hevitra azo atao tsara no miresaka tsy voatery hitovy hevitra foana kozy mandritra ny andro iainana fa misy fotsiny fanazavana fifampiresahana ary hitandreo tsara fa ilaza marina zay ary zay tsy tsara ny tsitsikera mba hahafahana manarina indray ty firenena ity ary mbola mametoky zay fa manana vahaolana zay fa na inona fahasarotana rehefa tena itsika amin'rahina vavahantsika olana io eniko zao le fandarana omaly momba ny oery Madagasikara io nahoana ny trosa tamin'izany 2002 zany natratra 80 millions de dollars voafafatsika amin'izao fotoana zao tonga dia aletika fotsiny ihany ny orinasa mpanjakana ery Madagasikara mba nalahelo mihitsy nahita ny satria mba nisy ny olona tiroplanina dia faharoa irahantsika malala koa ty zava-manjoa ny jirama azy fototra sy basy iaina ny voaka malagasy rehetra sy ny mpandraraha ahoana ny ahafahany olona miaina antsony tamin'ity firenena ity amin'ny zavatra mitany io dia toy izany koa ny ankizy tsy mianatra mbola be be zavatra azo resahana fa teny aminareo fotsiny zay ty laza aminareo zay fa ndreto izay tafangoneto ny voreto satria manomboka androany koa ny session'ny solombavam-bahoaka sy ny olona dia vitantsika io fa tsy hipetrapetraka fotsiny reo ka naka toromarika taty amiko izy inona ny tokony atao président toromarika dia hoe tsy maintsy milaza marina tsika mijora tamin'ny farany ary tsika tsy matahatra mihitsy satria izay ny nametrahana antsika eto mba tena afaka ampitany vaovao marina ijoro ninona fanenjehana misy ninona fanaonatsiny. Ny vahoaka aloha no lahara-pahamehana hoy ny filoha Marc Ravalomanina tsy sahaza ny vahoaka malagasy intsony ny zava-misy ankehitriny krizy maro lafo no mahazo ny firenena potika sy simba avokoa ny orinasa mpanjakana vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy ny gaboraraka
mila mijoro hatrany isika mba hanavitra ny firenena hoy hatrany ny toromarika. Zay zany no fanazavana tamin'ny lafim-panadadiana nataon'ny mpanao gazety ny MBS makasika ny fiona ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ireo solombambaoka atao anatin'ny antoko tiako Madagasikara. Toromarika no nomeno izy dia ny hitenenana hatrany ary hilazana marina manoloana ny fiainana ny firenena izany ary mandray izany toromarika izany ireo solombavambaoka raha ny nambarany ary mifanindry amin'izay fisokafan'ny fivoriana faharoa ny antenimera-pirenena eto Madagasikara izay. Zay mahakasika an'iny fa raha ho an'ny omaly Rina Arabe Mananjara dia fatatsika ihany koa zany fa dia nisy ny fitokoana nataon'ny reo sampana mpandanja fiarakodia vavety teny Ambohimalaza teny. Efa ray volana teo eo zay no efa nanao ny fitokonana ny tany Ambatolampy ary ny toy tany amin'ireo toerana samihafa izany ary tetsy Ambohimalaza. Raha ny fanazavan'izy ireo dia nandritry ny fito volana no tsy nandray karama ny piasa ao anatin'izany station de pesage poids lourd izany ka nanomboka omaly fa 7 volana Oktobra dia hitoy ny fitokonana any amin'ireo toerana izay namaretan'izy ireo izany tahaka ny Tomasina, etsy Ambohimalaza, Ambatolampy, Mahaivatanana, Ambondromamy sy any Ekelikapona zany raha ny fanazavana avy amin'izy ireo. 7 volana be zao no tsy nisitraka izany karama izany ireo piasa ireo ka miantso vonjy ao anatin'ity raharaha ity. Tsara ny manamarika fa anisany mampidi-bola be ho an'ny fanjakana ny sehatry ny fandanjana fiarakodia vavety tahaka zao ary amina miliara no ampidirina ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana izany saingy mampametra-panontaniana azy ireo no mahatonga ny tsy fandraisan'izy ireo karama raha toa ka mampidi-bola tahaka izao ity sampana izay mandanja fiarakodia vavety ity. Ankoatr'izay ihany koa dia nanao ny fitokonana ny teny anivon'ny anjery mantolo ny PAT miaraka amin'ireo mpianatra izany raha ny vaovao eto ampelantanantsika dia mety mbola hitoy anio izany fitokonana izany satria dia ambaran'izy ireo ny amin'ny fandinganana izay midika ho taona fotsy satria dia tsisy ny fampianarana na ny fampidirana ireo afaka baka sy ireo hiatrika ny fianarana 20 sy 2 ary ty 2 sy 20 ity dia misy izay fatarana izay tsy mbola mandeha ny fampianarana amin'izao fotoana izao noho ny olana eo anivon'ny PAT izay mbola tsy misitraka ireo karama sy tombontsoa izay tokony hositrahany. Eo ihany koa ny mpampianatra mpikaroka na ny mpikaroka mpampianatra dia mbola misedra olana amin'izao fotoana izao ny amin'ireo zo tokony hositrahany amin'ny fampianarana arakora sy ireo fampianarana izay tokony andraisan'izy ireo zo samihafa amin'ny maha-mpampianatra mpikaroka izay voasoratry ny lalàna azy ireo satria misy ny fizarana roa dia ireo raikitra dia misy ireo izay mbola mandalo zany izay fifanaraha-piaramiasa amin'ny fanjakana izay na ny ministera fohy be izany. Andrasana hatreto inona ny avoakan'ny anio satria raha ny vaovao fantatra dia miantso ireo mpianatra ho avy eo amin'ny esplanady eny Ankatso ireo mpianatra namany zany mba anatevina izany ary irahina miaraka amin'reto PAT reto na ny mpandraraha eo anivon'ny anjery mantolo eny Ankatso izany. Akoatra izay ny vaovao izay nisongadina ihany koa Rina Arabe Mananjara dia ny fahatratrarana vato sarobidy sarona zany iomaly teny anivon'ny serana mpiaramanidina iraisam-pirenena teny Ivato lay vato sarobidy izay nifonosina tao anatina baoritra izany noeritreretina hoety tanana izy ity na bagazamin ka milanja 520 sy 700 grama zany hoe ray kilao latsaka kely izany vato sarobidy izany izay misy corindon, misy safira bleu, rose, violet, misy ihany koa ny émeraude sy ireo vato samihafa tao anatin'izany vato izany na ny baoritra nokasaina haondrana izany. Ny zotra ny Ethiopia Airlines izay ho an'ny Addis Abeba tokony hainga tamin'ny 12 ora no nikasana hanondranana tsy ara-dalàna ireto vato sarobidy ireto ka ny fahitana ny fausse déclaration na ny fanambarana sandoka zany amin'ilay vidin'ilay safira
no nampiaya ny teo anivon'ny fahadiserana sy ny teo anivon'ny zandary zay manao ny endrim-pisavana eny anivony zany serana mpiara-midina iraisam-pirenena Ivato izany. Raha ny fantatra dia mitety bidy $13,205 no nambara tao anatin'izany, na hoe $5,303 no nambara tao anatin'izany ho saran'izany vato sarobidy na pierre précieuse saika avoaka izany. Kanefa rehefa tena no fakafakaina lalina dia manodidina any amin'ny 5,000 sy 10 mihetsy na $550,000 ny vidin'izany. Raha dika amin'ny teny malagasy, amin'ny sandany malagasy dia 2 lavitrisa ariary na 2 milliards d'ariary ny tena total bidin'izany vato kasaina ahondrana ho an'ny teto Madagasikara izany. Ny antona nandritry ny adiny 7 ny fahafana nandeha tany Addis Abeba tamin'ity zotra ny Ethiopia Airlines ity, satria raha tokony ho niainga tamin'ny 12 ora dia tamin'ny 9 ora sy sasany ariva vao nisy izay fiaingana izay. Teretany Sri Lankais no voaroroy ao anatin'izao raharaha izao. Andrasantsika ny toyny satria dia mandeha zany ny lafim-panadidina samihafa ho an'ny eo anivon'ny mpitandron'ny filaminana mahakasika ity fikasana amoaka arena sarobidy antsokisoky eto Madagasikara ity. Ny vaovao zay tsara ho marihana ihany koa reny raha ho lalovantsika amin'izay ny 420 oratsika dia ny lavolefina zany ny CFFA na ny sekoly baolina kitra etsy Andohara fotsy zay tsy hanao ny lalao famerenana any Angola hiatrika ny Interclub zany rehefa nisy ny lalao zay miverina teto Madagasikara tamin'ny lahady teo dia resy tamin'isa 3 isika dia nanambakevitra ny mpitatana ity centre de formation ny football etsy Andohara fotsy ity tamin'ny alalan'ny filohany Sir Braouam zany fa tsy hiatrika izany lalao miverina izany satria dia tsy mitovy ny letan'ny mpilalao hoy izy ireo ary tsy andany vola ao anatin'izany fehitrehana zany. Raha natao ny fanadidina dia ny 2 miliara anoany ny olany ao anatin'izany déplacement izany, ary rehefa misy moa ny fangatahana forfait na tsy hatrehana lalao tahaka izao dia manodidina any 500 tapitrisa. Miara Manonja no vola zay sazy efain'ny club zay tsy hatrika an'izany lalao miverina izany, ary ao anatin'izany zany dia misy ny pitsopitso ny samihafa eo anivon'ny confédération zay andraisan'izy ireo fanapahan-kevitra izany. Ny zava-misy aloha zany de hoe tsy nahovoka ny ekipa nandora fotsy ary matoa misy izay fangatahana forfait izay de azo lazaina zany fa dia ny aika izy ireo ny amin'ny hoe leta tsy mitovy. Mila fanatsarana ny tontolon'ny baolina kitra ary zany fanatsarana ny tontolon'ny baolina kitra izany dia apetratsika mandrakariva ny tsy tokony hanasaromana ny resaka politika amina raharaha ara-panatanjahantena satria dia anisany mamparary, mampandringa ary mamparefo ny baolina kitra izany na ny fanatanjahantena mihitsy amin'ny lafiny rehetra izany resahantsika izany. Ny vaovao fantatra de hoe ny vola tokony hivoahan'izy ireo dia hanatanterahana kianja manara-penitra etsy Andohara fotsy zany ho an'ity CFFA ety raha ny vaovao zay ny paritaka momba izany. Fa amaraparanantsika ny 420 ora ry Miara Manonja dia hiatrika fitsarana anivon'ny fitsarana tapony na ny fitsarana miady amin'ny fanjakana na ny conseil d'état zany ny eo anivon'ny cellule de crise zay mahakasika indrindra ny tontolo ny lavitry ny mpanogazety amin'ny akapobeany zany adevitra izany. Tamin'ny 7 ora teo eo no fiatsona zay handehanana zany audience zany na ny raha-pitsarana izany. Ho tateritsika raha ohatra ka tratratsika ao anatin'ny fandarana Miara Manonja ny vaovao eny anosena mahakasika ty raharaha ny tontolo ny asa fanaovana gazety ity dia ambaratsika reny. Raha ohatra moa zany ka mbola tsy tratratsika dia hoentitsika amin'ny fandarana ara-pitso mahakasika indrindra ny zay tontolo ny asa fanaovana gazety zay eny anivon'ny conseil d'état izay miaraka amin'ny cellule de crise izany. Fa amaraparanantsika azy ny adevitra betsaka dia ny fitarainana eo anivon'ireo zanaky farafangana zay nikasa anao téléthon na zay fanangonana fitity mba hetra izay mahakasika indrindra ny aitrano any amin'ny fokotany Mahafasa Atsinanana sy Mahafasa Andrefana. Raha ny vaovao fantatra dia tsy afaka manantanteraka izany téléthon zany izy ireo satria dia efa misy izy ireo ny lalàna zay nivoaka eto anivon'ny tanàna Antananarivo ka tsy afahana manao izany fa avy hatrany de ny anivon'ny BNGRC no anaovana izany.
maneho ny alahelo izy ireo satria dia nikasa anao izany mba hamonjena an'ireo atrabona zay 5,000 mahery any mahafasa am'izao fotoana izao any Farafanganana misy an'izany distrika any Farafanganana atsimo Atsinanana ary anohaniny amin'ny tafo na trano manodidina ny 50 no potika simay hototon'ny afo any amin'izany toerana izany. Efa tany toerana ny fitondram-panjakana kanefa dia viviny de viviny raha izay fanampiana sy fijoroan'ny fitondram-panjakana izany. Mikasa ny hanampy bebe kokoa ireo zanaka pelezana zany zay monina eto Antananarivo sy etsony izy ireo any amin'ny faritra rehetra kanefa moa zany dia tsy afaka manantanteraka izany ary de mbola mitady karikevitra hafa ny zanaka Farafangana ahafahana zany mitondra ny fanampiana any Mafasa ho an'ireo mpiray tandrazana amintsika zay niarana zay aitrano Matsiravina ray herinandro mahery izany raha ny vaovao zay nangonina sy efa niparitaka. Zay amin'ny akabeany Rina Arabe Mananjara ny vaovao sy ny zava-misy eto Madagasikara fa rafitintsika fotsiny izy zany de hoe mbola mitofoana zany ary betsaka ny miketrihetry any ambadika any amin'izay fanondranana arena tsokosoko mivoaka eto Madagasikara makany ivelany zany. Raha mbola tsy hitatsika zay marina momba n'ilay volamena 3,75 kilao sy ilay volamena 2,20 kilao dia mipotra indray zany ity raharaha vato sarobidy 5,20 sy 700 gramma ity. Mbola tsy hitatsika zay marina mahakasika ilay vato 20 conteneur tany anivon'ny Seranantsambon'ny Tomasina ary mbola tsy hitatsika Rina Arabe Mananjara zay marina mahakasika ireo arena sarobidy tahaka ny Bois de Rose zay lasa nivelany mbola sy tafaverina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao sy ireo mpiatsambo na mpanjono zay manao fanjonona tsy ara-dalàna illicite amin'ny faritra maro manerina Madagasikara. Mbola betsaka ny zava-misy ary betsaka ny fanondranana zavatra tsokosoko mivoaka eto Madagasikara. Tompony mangatakatiny ary ao anatin'ny fahasairanana dia sahirana reraka ary tetena marefo ny vahoaka etsakilana nefa dia misy miezaka ny mandroba sy mamotika ary tsy mijery zay aso ny mpiray tandrazana fa mamoaka ny arena antsokosoko. Zany no malaza, zany ny zava-misy ezahantsika resana ato anatin'ny fandarina Miara Manonja Rina Arabe Mananjara. Eny ary ireny zavatra noteneny ny fanira zafimanantany reny de satuniany ihany, zany hoe zavatra nitranga atao anatin'ny 420 ora fa raha ny zavatra nitranga atao anatin'ny 3 taona izay nampisy an'ity régime ity no tantarainy eto sy ho tanysainy eto dia atao hoe tsy ho ampy mihitsy ny fotoana na ahoana ny fahaizantsika mety hoe amin'ny resaka an'izay. Ny zavatra tsara hamafisina fotsiny aloha de ny hoe raha miditra zany ny atemera-pirenena amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa amin'ity taona ity de io moa zany le resaka hoe session budgétaire izay mijerena zany ny resaka hoe vola izay miasa ahafahana mampiodina ny fiainam-pirenena sy ny sisa dia eo indrindra no mampametra-panontaniana satria zao isa-taona de mivory ireo député ireo ary amin'le fivoriana ara-potoana faharoa tahaka an'izao indrindra de ijerena n'ilay teti-bola dia mipetraka ny fanontaniana manao hoe fa maninona kay no misy ny fitakim-bola etsy grevy etsy ameo volanay ameo ny zoanay zay le fanontaniana mipetraka zay kanefa ireo atao hoe androm-panjakana izay mpanao lalàna satria ny teti-bola dia mazava loatra fa ho lalàna izy io dia efa manoratra an'izany mandany an'izany amin'ny mandritra ny fivoriana zay ataon'izy ireo. Zay zany le fanontaniana mipetraka zany hoe tsy tokony isy fitakim-bola etsy, tsy tokony isy fitakim-bola eroa, tsy tokony misy an'izany hoe ariere zany indrindrandrindra amin'ny resaka hoe vola zany raha resaka hoe mpampianatra université resaka inony zany ko mpandanja camion sisa be de be zany amin'izao fotoana zao ireo mitaky ny volany sy ny zoany kanefa io zavatra io de fa any anatin'ny resaka teti-bola ary tsy mandeha ho azy zany hoe volam-panjakana zany ane re olona na hoe volam-bahoaka zany dia tsy mandeha ho azy matoa misy ny fivoriana atao eny anivon'ny teny miera-pirenena izany raha zay aloha no raisitsika ohatra. Ty zany zao hanomboka indray ny fivoriana amin'ny resaka hoe session budgétaire fa raha somary iverenana kely ny teo aloha zany
dia misy a vola tsy voaloha de vantanina mipetraka zany teny hoe fanakaiza ny vola misy ny vola sa tsy misy fa ahoana ny fandehan'zany zavatra zany de miteny moa ny fitondram-panjakana hoe ankana igrevy eo ary nareo afanga ny grevy ny hoe ahoana moana ny vola sy ny sisa tsy any mihitsy le fipetraka le resaka fa mifantatry ny olona de hoe misy an'ilay a tetipolo zay efa natao a lalàna de miasa ny olona miasa ny mpiasam-panjakana miasa ny mpampianatra mianatra ny mpianatra zay tokony andray bourse raha resaka université dia tokony regle zany a mana araky ny tokony ho izy araky ny fepotona sy araky ny atao hoe montant zany zay tokony sitrahany reny olona ireny ka izay zany no mahatonga ny fantanina mipetraka hoe maninona ny misy fitakina etso misy fitakina ro fa nga tsy efa fatara de melo izany resaka vola izany sady efa eo ihany ko zany ilay lalàna zay mipetraka momba ny tetibola de gaga ny beso maro de rehefa tena itsina ny resaka de mazava loatra fa misy tsy mazava ao ity resaka vola ity zany de manahirana io ary misy tsy mazava ao misy resaka fitantanana tsy araky ny tokony izy ao mato zany mipotra ireny fitakina etsero reny ny grevy ane dia tsy arakaraky ny eritreretiny sazany misy mikopaka io fa ny grevy zany raha raisiny tony eny akatso tony dia misy antony ao misy antony io fa tsy hoe mandehandeha ho azy fotsiny reny grevy reny raha nanontaniana zao mpianatra omaly nanao reportage teny ny mpanao gazety ny MBS de zao nataony mpianatra hoe ve mbola misy bourse efa tamin'ny heritaona mbola tsy voaloha de misy am'zany hoe digitalisation zany de misy mpianatra tsy voasoratra sy ny sisa zany mbola vary mangatsika ny tamin'ny heritaona zao ty miditra ny session budgétaire vaovao le tamin'ny heritaona mbola tsy regle mbola misy vary mangatsika maromaro be de be ny fitakina ity ny session budgétaire ny atemera efa miditra sady ihany ko zany dia ny ato zany mbola tsy hitan'ny fanjakana zay amana ny olana ny ato ihany ko de efa misosoka ihany ary araky ny lalàna moa zany de ny député mivory izy manaja ny zay lazay ny lalam-pandrinana izy de miditra am'ilay fivoriny de hoe reto ny tetiandro reto ny zavatra dinihana de zay mahatonga ny ole hoe session budgétaire io de rehefa nanontaniana ny mpianatra de hoe izay dia mitaky ny bourse zany zay mbola tsy voaloha zay vary mangatsika rehetrarehetra tany aloha tany dia teo ihany ko zany amin'y manampy ny fitakina izay ataony ny anivo mipaty izay ireo zany le olona le mpandrara mampandeha ny fiainana kapobeny ao amin'ny université ao oka aloha tsy adonoantsika fa tsika mantsy rehefa mieritreritra université de hoe mianatra ny mpianatra de zay fa tsy zany fotsiny io fa misy mpandrara ao misy manodina an'io mampiaina n'io université eo misy karazan'olona be deaibe ao akoatra mpianatra akoatra ny mpampianatra sy ny rehetrarehetra misy ny mpikarakara n'io université eo amin'ny lafiny maro isan-karazany efa voasikazy zay ka reny olon'ireny ihany koa dia manana izay mariary azy efa nisy fanazavana tany aloha tany hoe ny université dia hoe misy subvention sy sisa ninona filazana io na subvention na inona ny olombelona no voalohany indrindra aloha tokony ho karakaraina ny olombelona izay manana aina satria aina io dia izay no tokony hoe jerena aingana de aingana mihitsy aloha fa raha ohatra zany ka misy ny fitarainana eto sy aroa de tsy hoe fitarainana mila voatsiary fa mila jerena koa aloha hoe inona ny tena fototra ilay fitarainana mitombona sa tsy mitombona ilay fitarainana sy fitakina fa tsy maika fotsiny tonga de hoe anao hoe kanota be fotsiny amina lalana fitenenana na amin'ny lalana hoe fanenjehana an'ireo manao fitakina zay aloha mila jerena hoe
inona le fitakiana fa maninona no manao fitakiana ireo olona ireo anisan'izany anko ohatra ny mpandanja camion olombelona toy ny olona rehetra izy olombelona tahaka ny ireo mpitondra fanjakana ireo ihany ko izy olombelona toy ny olona ny velany rehetrarehetra amin'ny firenena ny velany ihany ireo ka ilaina ny tambony valikasasarana reny ara-moa mbola misy an'le hoe valikasasarana ao anatin'ny ray volana fa ho an'le mpiasa tena ihany ko de mbola zavatra fa satria io zany le hoe ny atsembohan'ny tavanao no inananao fa ilay sehatra amin'ny akapobeny mihitsy ahafahana miaina ahafahana mampiodina ny fiainam-pirenena no tsy araka ny tokony izy matoa mipotra izao rehetrarehetra zao ny président Marc Ravalomanana teo ny teny mazava mihitsy hoe izahay manana vahaolana mazava iny fa raha nytany ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao hoe ianareo mpitondra fanjakana ve manana vahaolana sa hoana satria izao no zava-misy vao miposaka io masoandro eny etsinanana io de efa tena mandeha ny sainy maronisa amin'ny vahoaka malagasy izy moa ireo maronisy ireo fa ireo sahirana izany satria eto amintsika raha ny fanazavana nomeny ny manampahaizana amin'ny fiarahamonina sy ny toekarena de tsy misy intsony tompoko izany hoe farim-piainana tonontonony zany fa ny zava-misy eto na manan-karembe eo amin'ny 700 eo amin'ny 100 na mahantra eo amin'ny 700 na hatrany amin'ny 700 amin'izao fotoana zao ary io de me mitombo foana ilay sokajany mahantra taloha mantsy nisy an'le hoe tontolo ambanivohatra mpamboly sy piopy de eo indray zany ny hoe mipiasa amin'ny orinasa de eo zany ny aty amin'ny hoe resaka servisy aty andrenivohitra fizarana telo ohatran'izay l izy ny anarana tany am-pianarana zany fa zao zany tonga de asokajiny ny mpahay toekarena maneran-tany ny mpamatsy vola maneran-tany amin'ny hoe ny ao Madagasikara ao de mahantra dia ny tena manana ka ho any reto le mahantra reto zany de miodikodiny eo ary rehefa tena jerena l izy dia tsy tokony hahantra ilay malagasy fa vokatry ny tsy fahaiza mitantana no mahatonga an'izay fahatrana izay tamin'ny propaganda nefa samy natadidy tsara io ataonay an'izao io ataonay an'izao io rehefa tonga eo ary ny olona ne mitadidy ary io sainy io manao enregistrement io zany hoe mandray ary mitahiry io sainy io fa ny malagasy moa amin'ny akapobeny izy tsy miteny zay izy tsy miteny izy fa dia eo izy aloha dia mandeha ny any ny fiainana de mandinika eny izy dia mandeha ny any fa rehefa manomboka memafy ilay fiatrehany an'ilay fahasarotam-piainana dia eo amin'izay izy fa mahitany hoe ay ve tena ohatran'izao marina na atao hoe tsy misy ara manazava de ho tonga saina ho azy ary raha ny fahitana azy amin'izao fotoana zao de efa tena betsaka ny malagasy tonga saina tsy voarebirebiny hoe resabe ntsony etsero ary efa betsaka ihany ko no manaraka ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana zao misy ny mandiso ny tantara tena misy ny mandiso ny tantara ny ity Madagasikara ity fa rehefa fantatry ny vahoaka ny tena marina na ny tany aloha na ny akehitriny de fantany hoe zao zany no tokony lalakale amin'ny fipanjinana ny hoavika zay le hoe tsy maintsy tenenina foana ny marina ilaina ny fahasahina milaza ny zavatra tsy mety ary tsy ndeha hifanafosafo eto akory na ndeha hoe ifampidokadoka eto fa raha zany no nampandroso de fa natao foana zany de vo tonga amin'ny maraina de ndao ifandokandoka eto tena mety io tena zao io sy ny sisa tsy izay ilay mahasoa alay voaka malagasy ka ny tena amafitrana zany ao anatin'izay raha hoe mandeha ny session budgétaire eo anivony ny aty amin'ny miram-pirenena dia tokony tsy hisy ny hoe fitokonana etsero fa ny eo amin'ilay fitantanana ny vola zany ao zany no misy fantaniana goavana mihitsy satria resaboly io raha ohatra ny ka voaloha ara-dalàna ny volan'ireny olon'ireny raha ohatra ka feno tsara ny fandaovana n'le volan'le olona tsisy andeha hoe igrevy sy hoe andeha andany andro andeha hoe andeha anao fitakiana etsery fa de hoe mitoy ny asa fa matoa misy ny fitakiana dia misy zavatra tsy mandeha zany eo
ao amin'ny resaka fitantanana ary ny mpitantana de tokony iaiky fa tena misy ny zavatra tsy mandeha fa tsy mainka hoe anilika fotsiny vao misy zahatra kely de any mpanohatra io vao misy zahatra kely de ary io ny mpanohatra zany zao raha ny teneny ny président Marc-Ravalomanana teo tam'le famorina ny député antime de fa mazava ny azy hoe izahay manana vahaolana tonga de mazava tsy misy miolakolo hoe manana vahaolana ny eo anivon'ny mpanohatra ny aty amin'ny tiako Madagasikara manana vahaolana fa ny eo anivon'ny fitondrana kosa amin'izao fotoana zao raha ny zavatra hita de tsy hita zay vahaolana izay hoentina aloha atreto raha ny zavatra iainana isan'andro satria raha misy eny vahaolana farafaratsy mba atao hoe metsara ny farim-piainan'ny olona mba hoe miena ny zaza tsy mianatra ohatra fotsiny zay fa amin'izao fotoana zao eto Antananarivo sy ny manodidina fotsiny io tena miamitombo ny zaza tsy mianatra manahirana moa le hiteny hoe tokantranon'olona na fiainan'olona fa izay no zava-misy ka mitoejavatra tahaka an'izay zany dia tsy mendrika mihitsy alay firenena malagasy nambara teo ihany koa le hoe misy foana ny are-pirenena miondrana makany ivelany ihany volameny de le farany teo indray vatosoa hoe fatandremo koa fa mbola misy ihany koa zavatra hafa tsy azo ahondrana tahaka an'ireny hoe ohatra hoe voay sokatra are-pirenena daholo zany ary ny are-pirenena miondrana makany ivelany any misy ny tratra fa misy koa ny tsy tratra fa raha atao zany ny kajy tsotra de tsotra hoe raha to ka tena mandeha araka ny tokony ho izy daholo izay are-pirenena ny malagasy izay niondrana atsokosoko ny tiana resahany eto nandritra n'izay taona mifandimby zay de azo antoka zato isan-jato fa tsy mantra ohatran'izao ny malagasy fa ilay arenantsika dia ny arenantsika tsy hoe anajany ny hafantsika zany hoe ny atsika ihany no anajany atsika fa ny atsika ihany no alainy de tsy misy tambiny makaty amin'le malagasy de mba mety ve zany re olona ny fananatsika eto lefa ny olona mankany ivelany de ny any an-dafiny lasa milliardaire millionnaire multimilliard ny olona ny ivelany any any firenekafa fa ilay malagasy dia eo mantra foana eo nisy mpanao gazety namana vahiny ny teny hoe raha ty aminay ozy izy tsy vita mandehandeha ho azy zany hoe ianao hoe manana arena tena hoe BDB tena tsy toko tsy foroana ny men'Andriamanitra eto de nefa ny tsy hita zay fandeha fa atao miondrana ihany zay miondrana ny eo zany dia tsy mahita an'le hoe fisitrahana am'izay alay malagasy zavatra atao hoe tsy sarotra ane zany fa ny fepetra isan-karazany sy ny faiza mitantana araky ny tokony ho izy no tsy ao zany de mazava loatra mipotra izay toejavatra izay ka hoe inona ny vahaolana de ny mpanohatra aloha fantatry ny malagasy amin'izao fotoana zao fa manana ny vahaolana fa izay hoe eo amin'ny fitondrana de tsy hita zay hoe vahaolana zay hoetiny ka ny fanazavana ny toejavatra ohatran'izany de mila fatatsika fa itsika olo-pirenena koa tsy vitany fotsiny eo de hipetraka eo de hoe atahoana fa zao ny lahatra atahoana fa tsy hita moa izy ty fa de fa sarotra moa ty fiainana ty fa nga fitenenana an'izany mampiova amin'ny fiainana tsy mampiova amin'ny fiainana amin'ny tsaratsara kokoa ny fitenenana zany fa tsy maintsy mijoro tsy maintsy tenenina ny marina tsy maintsy tsikeraina izay tsy mety tsy hoe tsikera-botolo akory satria tsisy hoe olona ndeha hiteteny fahatany fa ny zavatra misy iainana ihany no tsikeraina rehefa hita hoe tsy mety ohatra ny faritra maro zao eto amin'ny manodidina Antananarivo efa no tenenina teo le resaka hoe jirama ty enay zao eny faritra misy anay eny avaradrano eny efa firy andro zay tsy araka ny tokony ho izy ny fandehanany rano amin'io borina fontaine io kanefa io borina fontaine io no tena akaiky ny vahoaka io misy an'izany mandeha tapoka tsasakadany zany de falifaly ery zany mandeha ny rano vetivety zany le telefônina vava tonga de fa miparitaka tonga de hatrany amin'ny manodidina rehetra miazakazaka le olona le malagasy mitondra n'le bidon mavomavo miazakazaka rehefa tonga amin'le borina fontaine inona ny zavatra mitranga hoy ianao
fa tena hoe mifanitsakitro, misy totondry, tena misy ny teny mahery, mandeha hatramin'ny teniteny foana, de ianao zany mijery hoe zao ve no fiainan'ilay malagasy, nefa nampanantenaina hoe rehefa zay ny tonga eo amin'ny fitondrana de ataonay an'zao, lasa mifanainga le olona rehefa tonga amin'ny borna fontaine satria maika iazakazaka azo an'ilay rano zany. Inona tokotrany? Mandeha le borna fontaine, mandeha afaka tsasakadiny, tapaka. Efa ahoana? Ka tapaka ary le izy ko. De lazana de eo de samy manjo rehetra eo daholo, tena hoe ilay fanantenana azo an'le rano zany io tsy hoe bôjy andoavam-boly io, ary misy le pikarama zany amin'ny reny dia io ny asany dia lasa avo telo eny, avo efatreny any bidon anankiray. Zany ny fiainan'le malagasy zany, fa so de hoe misy tsy mahafantatra fa sationa fotsiny zany, ka mety hoe misy angambany tsy mahatsapa hoe nanao tabataba eo ary nareo de ataovy eo ny anareo, tsy vitan'izany io satria any amin'ny tena hain'ny malagasy any am'izao no tena voadony. Any amin'ny hain'ny malagasy am'izao fotoan'izao no voadona, ka ny fandarana ohatrany tony dia tena hoe miteny foana izay zavatra tsy mety zany mba hikatsahana ny tsaratsara kokoa. Zay no atao hoe fanamarihana tsy azo andalovana fotsiny, fa tsy maintsy tenenina le izy satria tena manahirana ny zavatra miseho eto Madagasikara am'izao fotoan'izao. Na inona fahaizana mipasipasoka an'io, na inona fahaizana ny amin'ny hoe mamilivily eto sy eroa, na inona fahaizana hoe ho fehezina ohatran'izao ty resaka fampahalalam-baovao ty fantatry ny olona foana amin'ny marina. Raha misy mieritreritra any ambadika any hoe ireo malagasy ireo tsy mahafantatra ny tena marina, fa hoe misy hoe fasady fotsiny hoe zavatra mamirapiratra ny sisy, fantatry ny olona foana io. Raha tsy fantany anio fantany rapitso, raha tsy fantany rapitso fantany rafakapitso, ary raha tsy fantany rafakapitso fantany amin'ny fotoana manaraka, fa tsisy an'izany hoe zavatra tsy ho fantatra izany, fa ny zavatra misy aloha zany dia io zany zao no iainana tena maizina aloha zany ny tany mandanitra raha neto Madagasikara. Asa moa zany zao ny orana roviana no avy, mbola problema hafa koa zay fa jereo ny tambary zao, fa tena mitresatresaka daholo tsy ampy rano nefa avy efa nisy nanietsa sy ny ohatran'izay dia izay ilay zavatra tsy maintsy notenenina fanirina zafy manantany. Iniara de isaorana Irina Arabe Mananjara nitondra an'izay adevitra makasika ny fiainan'ny firenena zay tsara ho fantatra izay. Ny vahintsika Andriamatoa Motarson Rakotoandrina Alleluia efa ny vahiny teto izy de iverina ivahiny araka amintsika indray zany, iverintsika fa anamafy bebe kokoa amin'ny adevitra zay ifampiresahana aminy, satria maromaro ny zavatra ifampiresahantsika ara-teknika araka zay fomba zay hitondrana ny adevitra eto, satria misy zavatra maro tsy maintsy ho resahantsika ka zay lafin-javatra izay no hierana mifampidinika amin'ny vahiny. Fa alohan'ny andraisantsika ny vahiny aloha zany dia ambaratsika moa zany ny amin'ny hoe nitranga omaly sy am'ty androany ty de ho hitantsika eo ny valiny zany raha izany, satria dia nandefa taratasy mampafantatra ny fisian'ny fitokonana zay kasain'izy ireo atao manomboka rapitso ka hatramin'ny 27 volana Oktobra reo mpiasa eo nevon'ny faditseranana na ladoany izany. Izy ireo nefa dia nambara tamin'izany fa isy ihany ny service minimum na asa amin'ny ampahany mahakasika amin'ireo asa maika zay filan'ny vahoaka ao anatin'izany raharaha ny faditseranana izany. Marobe no antony mahatonga an'izay fitokonana fa be zay karakarainy eo anivon'ny mpiasa ny faditseranana izany. Fa avy hatrany ny teo anivon'ny prefecture Antananarivo dia nandefa taratasy ny milaza ny tsy ahafahana manatanteraka izany zay ao anatin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Dia nitranga ihany koa ny fanambarany teo anivon'ny fitantanana ny ladoanina ny direction générale ny douane ny aminy hoe arak'izay taratasy ny prefecture omaly izay, satria ny taratasy ny Saint-Pidou zany na syndicat ny mpiasan'ny douane dia tamin'ny 27 volana Oktobra nataon'izy ireo, zany hoe tamin'ny afaka omaly zany tamin'ny latsinainy omaly fa 27 volana Oktobra talata dia
namaly izany teo anivon'ny préfecture tsy hahafahana izy ireo manatanteraka zany na de voatondro lalam-pandroenina ara ny fahafahana manao zany fitakina izany ary so ara-syndikaly izany de omaly ihany maly ariva ihany de mivoaka mifanambarana teo anivon'ny direction générale Antoine milaza izay hoe miasa avokoa ny mpiasa eo anivon'ny ladoany ary sokatra reo sapandrara eo anivon'ny ladoany zany fa dia tsy horaikitra zany manoloana ny taratasy ny préfecture eo ny raharaha mbola hamaly ny Saint-Pidou raha ny vaovao fantatra amin'izao fotoana izao mahakasika an'iny taratasy ny préfecture sy ny direction générale ny douane iny soara-syndikaly no entin'izy ireo ary fitakina anaty mahakasika ny fiainan'ny mpiasa sy ny zavamisy eto anivon'ny firene zay ny zavamisy zay nolarovantsika atao anatin'izay adevitra zay marobe ny actualité ny resahantsika teo ary dia zany actualité zany no hivadia antsika avy hatrany ataony vahintsika Andriamato Motarson rakoto andrina alleluia miarabanao tonga sondray Andriamato Motarson eto amin'ny fandarana Miara Manonja miarabanao monsieur Faniry dia miaraba koa ireo olona rehetra manaraka izao fandarany MB zao na ny any ampitan-dranomasina na ny eto amin'ny firenetsika de eto Madagasikara zany any amin'ireo nosy manodidina rehetra dia miaraba anareo ny tenanay tafahoana indray sika amin'ny alalan'izao onjam-peo zao ny teny teo monsieur Faniry mikasika ny actualité de mba tiako ihany mitondra fanamariana kely amin'ireny actualité mitranga ireny zany zavatra fanambarana nataon'ny Saint-Pidou zany hoe igreve zay no ny antony samihafa raha ny fahenoko an'lizy de hoe ny prime de technicité ao anatin'ny fiche de paie zany no mipetraka misy singa maromaro ao anatin'ny fiche de paie hoe ny karama fototra sy ny etsetra prime de technicité sy ny etsetraetsetra de zay no alanao ny mahagaga mihitsy de zao le fitantanana mihitsy ny problème i ramatoa ministre ny finance nefa secrétaire général ny ministère izy teo aloha ary zany de tena ao anatiny ny andraikitra n'zany mihitsy izy zany fa ny mahagaga am'ireto olona mpitondra atsika reto re vahoaka malagasy de zao ohatrany tsy manaja olona mihitsy izy fa ny tenany ihany ny fantany nahoana no mahatonga iteny an'izany ho alanao le prime de technicité ao anatin'le karaman'le olona singa ao anatin'le karama de tsy mba mifanazava kory ianao hoe noho ny antony maro samihafa satria ny ena be debe ny asanareo ohatra sy ny zavatra maro samihafa de verina fa fotoana fohy fotsiny mba asorona aloha i prime de technicité mifanazava ohatra zany ange fomba fitondrana olona mifanajy zany ny olona manana ny tokantrano manana ny zanaka manjafiny iny de zany no anaovanao azy miverina koa eto amin'ity le hoe ery am'le fandanjana camion manerana amin'ny Madagasikara ny resaka miala tsiny io fandanjana camion io nge de singa ho ao anatin'ny fiahiana ny lalam-pirenena rehetra zany hoe composante ao anatin'ny préservation ny route nationale zay no andikako azy hoe singa ao anatin'ny fiahiana ny lalam-pirenena rehetra io ka raha ohatra ianao hoe asaina anao lalana na azo vola banque mondiale le anao zao 1200 kilometatra sy ny etsetra azo amoahana vola ao anatin' zany nge fa singa ao anatin' zany io fa tsy hoe ny manampina goudron sy manampina lavaka foana ohatra ny primaire be zany ry ny Andriamato Faniry raha hoe zay ihany singa ao anatin'le fanaovana ny lalana mihitsy ny fiahinan'le lalana ny fampandehanana nyreny fandanjana camion reny fa potika ange ho lalana io raha tsy lanjainy reny camion reny ary reo olona mampidiboly reo de fa maninona tena tsy mifanaja miala tsiny am'le ministre ny travaux publics efa amam-bolana maromaro ny tenen'ireo olona reo hoe 20 volana sa 7 volana ministre nge vao 3 volana ngamba tamin'ny iajo ministre ny travaux publics zany izy io nefa tsy naloha fa zao nge ny zavatra rehetra moa zany mirindra dolina ny kitoto ary satria maninona ny zavatra eto amin'ny firenentsika any am'le hoe fonds souverain
de mitobaka any daholo ny vola de reto ministera zany a ohatrany tsy mahazo vola araka zay tokony ho ilainy fa zao nahoana nge raha neverina hoe 1 000 ariary ny fidiram-bola ka tsy nisy niditra fa sy ohatra hoe 700 ariary de arakarak'izay ange no itsinjarana azy arakarak'ireo a volume arakarak'ireo aben'ny budget toe-bola any amin'ny ministera tsirairay avy arakarak'izay no anapariana an'ireo vola azonao reo fa tsy hoe de valy volana ianao tsy nahazo vola mihitsy zany le ministera ny travaux publics tsy lalana natao tsy inona zavatra vita karaman'le olona piasa olona mamely mbady amanjana ka mamely tena mba tsy nisy maty ara-moa izy reo fa de isorana an'Andriamanitra zany ka tokony mba miverina amin'ny tokony ho izy avereno amin'ny fitantanana tokony ho izy re fitantanana ny firenena tena nahagaga ao anatin'ity actualité ty tamin'ny herinandro lasa angamba izay tenin'ny prime ministre fa nga zay teriterenareo amoaka vola Andriamatoa prime ministre zara izany teo amitoranao nametra-pelana satria maninona lalana nge io teti-bola io lalana ny fidina io ny olona mangalatra ko anankiroa sady voany dariko tonga de alefa any an-tany mora mandalo kely fotsiny etsy amin'ny substitution tribunal de tonga de any an-tany mora de ianao loady lalana teti-bola ny fidin'ny député ary ianareo gouvernement no niaro an'io hoe io fidina fa io no mety amitsika de eo de tsy enatra tsy tahotra de tonga de hiteny hoe fa nga zay teriterenareo lalana ny manery anao fa tsy ireo olona reo fa ireo olona reo mampatsiahanao fotsiny hoe nohony tsy fanaovany tsy fampiaranao an'le lalana de manaitra izy fa mba hevery io any le zavatra mbara fa tsy de mipetraka tsara loatra angamba zay fa dia zay angamba no hoe actualité fa dia mampikely fotsiny le izy am'le indemnité de technicité na ny prime zany de technicité resahana ny PAT koa nisy an'izay adevitra be mihitsy iny Andriamatoa Motarson mahakasika indrindra le hoe nisy 520 isanjato atao anatin'izay prime na technicité zay tokony hositrany reo mpiasa eo anivon'ny mpandraraha ny université reo de saika nisy ny fikasana hanaisotra zany adevitra be moa zany ary zay moa le tenenina hoe ao anatin'ny fiche de paix zany de misinga maro samihafa zay tokony ho ao anatin'izany ary respecter ny fanjakany zany raha ohatra ka mipetraka ao anatin'izay lalàna ny asa izay fa teverina anatin'ny adevitra kely ohatran'izao ako Andriamatoa Motarson zany zay nresanao inresaka actualité iny de nresaka tontolon'ny karama fitokoana ny etsero sy ny sisa fa vao ny omaly aloha tonga de hidirako any amin'ny resaka secteur minier le izy vao ny omaly araka ny nanaovantsika fampidirana ataony hoe nisy fahatratrarana zany vato sarobidy raiky lolatsaka kely teny amin'ny ina moa izy ty serana mpiaramanidina iraisam-pirenena teny vato de marobe izy reo ny safira ny corendon mbo mazava ao zanatin'izany ny méroda sy ny sisa zany ka te antany Andriamatoa Motarson par rapport an'izao zavatra izao zany fantatra fa ity secteur ray ity de anisan'ny mampidi bola be ho an'ny fanjakana fantatra fa ity secteur anankiray ity eo anivon'ny resaka rena-kibon'ny tany zany dia anisany mampiantso ireo mpamatsy vola vavety na madinika ho avy hampiasa vola eto Madagasikara ary mampiasa olona manerana ny tany republikan'ny Madagasikara fa ity secteur ray ity nefa Andriamatoa Motarson dia anisany tena itoerany tena illicite na tena hoe tsy fanarahan-dalàna mihitsy na io amina grande mine na io petite mine io dia tratra an'izay tsy fanarahan-dalàna de vao malinomalitsika zany nisy fikasana hanondrana antsokosoko ity raha ty de eo no tikeviny adevitra miaraka aminao satria fantatra ianao fa anisany misehatra ao anatin'izany sehitry ny arena-kibon'ny tany zao fahitanao an'ireny tranga omaly reny sy ny efa lasa efa nisy ny 73,5 kilo efa nisy ny 22 kilo efa nisy ny 20 conteneur maro be
ny arena sarobidy ao anatin'ity arena kibon'ny tany ty fa lasa teto Madagasikara ahoana no fandraisanao izany ary inona no tokony isosikevitra andaminana ny ty raharaha ty fa to lasa vaky baly izy ty ao anatin'le fitondrana io moa le fitondrana tamin'ny tetezamita de bois de rose ny azy mivaky baly fa rehefa tonga andray zany am'izao fanjakana zao dia ny arena kibon'ny tany vaky baly mihitsy ary lasa ohatrany hoe pasoara eny vato am'izao fotoana zao. Fipetraka le izy ry faniry kiasika ity arenany kibon'ny tany ty za moa sehatra ao anatin'io arena kibon'ny tany io fa ity arena kibon'ny tany momba ny le vatosoa ny resahako vatosoa fa raha ohatra resaka hoe grande mine za tena milaza amitsika vahoaka malagasy fa ny grande mine tsy afaka manao an'izany hoe manaonao foana fa tsy maintsy manara-penitra zavatra ataon'ireo olon'ireo tsy le manara-penitra le fomba fitenenana tenenako azy zany ataoko hoe suivant les règles de l'art reo manana lehibe any ampitany ary fitambarana olona maromaro mba ilaza associé zany associé maromaro no mitambatra manangana société anankiray anao asa grande mine ny resahako ary reo ny mpitantana reny société be reny tsy afaka anao kitotoy eo anatrehany reny associé reny fa tsy maintsy zavatra manaraka ny tokony ho izy na manao fikaroana ary tsy afaka manaonao foana hoe ononony de zao fa tsy maintsy manaraka ny fomba fanao am'ireny rehetrarehetra reny de vita mandroso vita ny fikaroana miroso ho any amin'ny fitrandrahana de karakaraina daholo na lalana na energie marina fa nyresaka lazaina hoe ny orinasa vavety manao minina mampiasa teratany vahiny maromaro izy reo ary reo teratany vahiny reo raha hiasa ty amitsika tsy hianatra ao amin'ny EPPN ohatra hoe any ambalanjanakomby izy ohatran'izany tsy hianatra any mihitsy zany ny ary tsy ho avy eto izy noho izany tsy maintsy manao sekoly ho an'ireo olon'ireo ianao orinasa tsy maintsy manao hôpitaly faravaratsy ny hitsabonan'ireo hoe vonjy maika fa avoaka makany an-dafo reo satria ny any ny fomba fitsabona no mety de manao lalana amohanan'le vokatra fa ny orinasa vavety ange tsy le hoe azo atao aposy aloha le vokatra ny resaka ataon'ny malagasy mantsy matetika de zao hoe gamo ahoana moa ny afantaranao fa misy emeraude ao anatin'le zavatra alefany reny na misy zavatra zao zay le ohatrany eritreritra mamosavy zay tsy mety mihitsy ny orinasa vavety manao minina rehefa manondrana ampafantarina anareo ampafantarina ny vahoaka malagasy zany sambo mihitsy raha ny any aty raha ny Fort Dauphin zao sambo ray manontolo no mitondrany azy atsona hoe minéralier satria efa amina 300 000 tonnes 200 000 tonnes no entiny reny re mandeha de zao enao maka santionany eo de ny mpividy maka santionany eo de samy mijery an'iny any amin'ny laboratoire samy manany azy de ampitahina ny vokatra de zay no ametrahana ny vidiny fa tsika ny eritreritrytsika malagasy indrindra fa reto le mpanao vatosoa hoe mety misy ange sarotra be ny tenen'izany fa de zay samy manao ny analizyn'ireo entana alefireo de samy manana de iny no andanjany hoe zao zany ny vidiny ty zay ka raha ny filazana hoe grande mine mampatra atsika tsy marina amin'ny karaman'ireo mpiasa manarivon'ireo de efa mando 20% izy irisahan'le olona na mividy styloary reo na kifafo mando TVA 20% amin'ny lafiny rehetrarehetra ny atao ara-tsosialy sy ny etsetra mbola manga fotsiny fa zao lazaiko aminareo io Moramanga io ange ohatran'izao ve tanàna Moramanga sy Tomasina raha tsy teo Ambatovio tsy ho vitan'io fanjakana malagasy io mihitsy ny zavatra mitranga ao Tomasina am'izao fotoana zao raha ny fanjakana malagasy nandrasana fa tena nampandroso izy ary zao raha ny teoria fisainana momba ny
fitandrahana vaveto ohatran'izao a zay ihany eto ambonin'ny tany tsy eto Madagasikara eto ambonin'ny tany zay ihany ny fomba anapariana ny fahefana eto amin'ny firenena décentralisation effective ozy ny fitenenana satria vola miparitaka any am'le toerana ny fahefana mpitondra fanjakana nge manakaika an'ireny olona ireny fa izy mety hoe ao ny tena misy vola fa tsisy vola azy rofiny zany ao traçabilité nany hoe ny fandehanany vola rehetra ao anatin'ireny kompania be reny a mazava daoly hatramin'ny ariary ary reny rehefa misy anina de tsy maintsy miera mpanapa tompony société hoe ahoana ny fipetraky ny ohatran'izao ka ohatran'izay le ihany zay aloha ny lafiny arenakibony tany a am'le minina lehibe hiditra eto am'le vatosoa ity ny tena mahabe resaka mantsy ry faniry satria maninona vatosoa ty a mampanofinofy ary ny tanora matetika rehefa tsy de navita fianarana loatra de tonga de hoe ndao tsika hanao vato tsy de mieritreritra hianatra izy fa zao any atoranany izy a no mieritreritra hianatra anovo fahalalana fa de mandrevirevy aloha ary raha mahita mpanao vato miresaka ianao reo olona reo tsy mba miresaka hoe 2,000 ariary 1,000 ariary 2,000 ariary reo olona reo rehefa miresaka ny ray etsy ray tapitrisa ny ray lavitrisa zany ny resahan'ireo olona reo na tsy misy ary any am-posiny de lasa mampanofinofy a tsy le nofinofy resahana itsy amin'ny soratra etsy analakely akory ny resahako a zay mihitsy ny totra ny reto a zavatra iainana ao anatin'ny mpanao vato ka zao raha misy olona ary tena misy olona ny zavatra efa hitako ange de zao e efa hitako zany olona nanana zany 1 million de dollars olona tsotra vahiny io saka gasy tamin'ireny resaka ilakaka ireny nanana 1 million de dollars petraka zany olona zany no io fanaovana vatosoa io de izy nanana 1 million de dollars fa ny akabiazany a mandeha amin'ny 2,000 2,000 fa de zao manofinofo ohatran'le olona anankiray anana 1 million de dollars be de be zay le izy ka zao miresaky faniry hoe voaka gabraraka ny vatosoa eto Madagasikara nrafitra misy eto amin'ny firenena mihitsy ny mahatonga an'izany mbola hiverina am'izay moa tsika rehefa aveo fa inona ny mahatonga an'izany ny vato mantsy azo atao aposy de mandeha tsisy mahafantatra hoe manana an'izany iny olona iny volamena angamba mety hoe mavesatra ary tsisy hitondra volamena amin'ny kilao koa andehandeha eny fa mivato azo entina an'izany de mivarotra an'izay izy a de zay vita tsisy etra tsisy ny hoe etra fa zao ity sehatry ny vatosoa arenan-kibony tany ty ny olona mpanao an'io arenan-kibony tany io any amin'ny faritra rehetra na andilamena na ilakaka na tany fotsy na ohatr' zany na any avaratra zavatra mitranga de zao tena mirisika mihitsy tena manao viveriny ainy reo olona reo ny zavatra hitako a tany alakaka de zao atondro zareo ao karapanondrony mangady lavaka izy lavaka atao hoe 2 metatra sasany eo zany a savaivon'le lavaka hidinany any ambanin'ny tany eo de apetrany eo amin'io a hazo eo amoron'io lavaka io karapanondron'izy roalahy midina any ambany any tsy misy apelidera io lavaka io a tsy fantatry hoe midina 4 metatra izy na midina 4 metatra fa miditra any izy de rehefa mahazo avany izy a raha mahazo moa zany dia tsy misy hoe izy tsy tabataba hoe zay nahazo aloha voalohany hoan'ny sécurité any fa de zao mivarotra izy a de manao zay fiainana everiny fa mety izy rehefa aveo aiza le etra tsy hitanao mihitsy ange tsy misy fomba ahitanao ahafantaranao an'izany hoe zao ary zay a fantatrao fa ny olona any alakaka nefa amin'arivo aman'aly le de atao hoe olona zato ny mahazo ohatr'izay isan'andro de ataovy ampitomboy zay hoe fidy ohatrohatra ny ahoana zany ny vola miodina ao anatin'io société mitsangana eo lakaka ange be de be fa zao ny zavatra mitranga ny fahafantarako azy a ity resaka ohatran'ny hoe vola vatosoa hita hoe 925 grama angamba izy zay hoe
tamin'ny fakomaly sa omaly zavatra tokony ho atao ange de zao rehefa tonga eto ny Sri Lankais sy ny Tailandais tonga de manao sany zany amin'ny banky fa ny zavatra hitako koa de betsaka ny olona nahavita trano nanao marché noir na devise tamin'ny resaka vatosoa satria tonga ny Tailandais tsy makany amin'ny banky izy fa eto amin'ny marché noir izy no mivarotra de mahazo tombony tsy haiko mahazo tombony 50 ariary folo ve izy zay ange de efa izy tsy kely no amidy fa mety $100,000 no atakalo ohatr'izay de mahazo izy fa tokony hoe tonga de manakalo any amin'ny banky izy vola hoentiny de ny tokony ho vidin'le vato aondrany ho hita mifanaraka amin'iny vola natakalony iny fa ny zavatra tsy mirindra eto amintsika ange de zao hoe nakatotsika ange ny IGM rindry faniry nakatotsika ange ry faniry Institut de Gémologie de Madagascar mba ahafantarana hoe tena zao ty vato ty na zao ty vato ty mba zao ny vidiny ty mora ny manaraka an'izany rehefa amin'ny tsena iraisam-pirenena zany ange miparitaka ohatran'ny hoe vidiny fera sy ny anina ihany zany fa de zao nakato zany hoe le fitaovana rehetra ananantsika zany mba hoentitsika ifehezana nyty arenakibony tany ty nakatotsika fa zao nge ry faniry ny zavatra navoaka amin'ny banque mondiale nge tamin'ny 2011-2012 $10 milliards nge ny vola ny voaka tamin'ny vatosoa teto Madagasikara hita taratra tany Bangkok anefiry 2011-2012 teteza mita manko zany resahanao zany eny zany banque mondiale mameny le chiffre $10 milliards fa nga nisy an'izany ny trasin'izany teto Madagasikara hoe ny voany zany grande mine nge na ny fofovolona atambatra dôly aratra amin'ny vola tsy tonga amin'izany akory angamba fa ireto tonga amin'izany mahatonga hiteny an'izany mantsy de zao hoe tena gaboraraka le izy tany amin'ny 2007 tany ilakaka de nisy ny fikambanana tsy 2007 tany amin'ny 2000 tany amin'ny taona 2000 nisy ny fikambanana atao hoe felapaiso satria safira rose no safira tena mivoaka tany alakaka tamin'izany fotoanandro zany tamin'le omaly io misy safira rose eny ka vany alakaka mihitsy angio vato misy manga rose sy ny volomparasiny etsetra vato ny lakaka io matoa tonga amin'izay de zao reny de ao amin'ny felapaiso mamoaka laissez-passer fanjakana manao an'izany de tonga de manao maka ny redevance fanjakana fa ity tsy fantatro tsony tiako ny olona manao apaosy aty Antananarivo ary mahita hoe anontaniana hoe ianao ny sao de manana laissez-passer ana safira de ozy hoe fa evingamanareo tsy manao an'le izy ara-dalàna ny alakaka noho ny antony samy hafa le sécurité zany de tsy manao an'le izy kio le olona any fa aty izy vao mitady de ohatr' zany zao izy tonga eo vato zao ny zavatra mitranga tsy fantatra hoe ohatrinona ny vidin'le ohatrinona ny devise natakalo ny Sri Lankais io na zahono nanao ny asa teto zany rehetrarehetra zany mitambatra tena kitoto ka zao Andriamatoa Prime Ministre moa zany no misolo toerana vonjimaika an'ity ministre ny arenakibony tany ty mila mamahan'le izy aingany ianao Andriamatoa Prime Ministre fa ao ny sehitry ny arenakibony tany ampandehano cadastre minier io ampandehano aloha code minier efa niainana taloha mandra-panova azy fa ny code minier taloha ange marina aloha hoe le 2% fotsiny ve zay moko le ady hevitra iny le mba anjara atsika am'le grande mine iny ka na petite mine ara 2% koa fa zao efa azo eritreretina hoe ny amin'ny petite mine azo atao bebe kokoa satria tsy misy nininina alohany afa-tsy eo amin'ny redevance fa ny grande mine nge ny étape rehetrarehetra ataony andoavany taxe dôly de zay le zavatra mitranga ka inona ny tiako atao ampandehano ny cadastre minier avoay ny permis iasan'ny olona nge na tsy mamoaka ara nge nareo reo olona manao sehatra miasa amin'ny arenakibony tany reo tonga izy de lasa ary zao ny teneniko anao Andriamatoa Prime Ministre rehefa mahitana ohatran'izao na ny mpamboly ary miova miditra amin'ny sehitry ny arenakibony tany avokoa satria maninona
eo zany ny tatsaha no tsy miasa fa maitany de mba ny olona moa rehefa hoe zatra miasa zany de miasa foana izy de lasa izy manao arenakibony tany miasa volamena miasa vatosoa fa zao zavatra nitranga tany eniko tany Tomasina hoe contenerna vato ndray tsy vatosoa fa vato ohatrany hoe cristal quartz rose sy ny etsetera amina contener de efa niondrana koa le izy vao hoe tsy aiza koa ny taratasiny reto ditanao am'izany gabraraka tanteraka tany tsy misy fanjakana tena tsisy misy mbola ataoko point d'interrogation fa de ohatrany tena tsy misy tokoa fa tena zavatra somary kitoto tanteraka le zavatra mitranga eto amin'ny firenena ka zao ny mpitondra eto manofo miaraka am'le mpanao vato ny zavatra eto Madagasikara dinona ny zavatra nofinofiny reto le nofinofiny reto mpitondra fanjakana hoe ahoana raha fomba azahoana vola ato anatin'ity sehatra ity fa atao betsaka ihany no manan-karena tena lazaiko aminareo ny olona mpanan-karena amin'ny arenakibony tany miohatra am'le olona mpiasa amin'ny arenakibony tany tena vitsy faran'izay vitsy le namana resahako zay hoe nanana $1 million izy ny nanana ny ataoko hoe ngamba ataoko hoe 20 manana ohatrany hoe $100,000 tam'izany tam'izany tany mbola tena tamy 2000 zany fa olona manetsiny no ray alina no any aposiny de ohatr'izay fisehoan'ny zavatra am'ireny arenakibony tany reny ry fanirika lasa mampany nofonofoka rehefa taritina ary zay resaka zay tsy hoe taritina ma analeva resaka tsy zay fa resaka le ohatrany hoe ity terrare ty 690 milliards de dollars 690 millions amina milliards de dollars hono ny valeuranyio zany le nofonofo le ohatr' zany io Madagasikara oil io hony 6,817 milliards de dollars valeur tsy fantatra hoe avaizany nahitanan'le izy zay sifra zay ka rehefa sifra ohatr' zany no voakanao lasa resaky ny mpanao vato le izy zay ny tena marina manonofonofo fotsiny de hoe lasa mipetraka eo anatren'le mpitondra hoe aiza moa zany fomba azahoana an'izany apahany am'izany na hoe 200 amy 6,817 milliards zany angefa efa 14 milliards ange zany ry faniry ahoana ny mba azahoana an'izany lasa zay ny fomba anaovany azy de tsy mety mampandroso hoe mampandeha an'le sehatra ny arenakibony tany izy raha tsy voavahany zay olan'izay nefa le vahoaka malagasy firenena malagasy mesahirana de zay zavatra mitranga azo resahana fohifohy betsaka zany ny vola very am'ty raharaha ty tena betsaka koa ny gabraraka vesa tena ny tsy fahaiza manao sy ny etsetra eny ao ihany zay miona ihany zany rehetrarehetra zany rehefa resahana fa tena be de be tafa ohatrany mety fa zao inona zany vahaolana avy any aminao mila amboarina mifanjakana amin'ny vahaolana ataoko ny resahako no resahako de saika hoe any amin'ny fampiarana nyty hitanao le 332 millions de DTS toizatsika amin'iny angamba toizy mihitsiny le vola azontsika le tsy averiny io dao ary iny ange tsy averiny fa raha tsy diso ny Florajoelina moa zany ny teny hoe tena raha azony natao raha nandoalika mba azahoanan'iny de tena nanao mihitsy izy zany aloha de maneo hoe tena faly izy nahazo an'iny za koa de mba faly nahazo an'iny ny malagasy tany amin'ny FMI io tany amin'ny FMI farany teo nareo mono hoe mpitondra fa miara faly tsika malagasy aminazahoana an'izany fa tena efa hita nge fa tena hoe tsy manam-bola tsony ny fanjakana malagasy bourse ny mpianatra tsy vita karama amin'ny PTF eny akatso tsy vita PAT ny ery amin'ny mpandanja tomobile tsy vita ny entreprise manao lalana sy sisa tsy vita zany rehetrarehetra zany mitambatra faly nazahoana an'iny vola iny fa zao lohatenin'ny gazety anankiray
fakomaly de hoe tena ahoana moa no andikako an'izany engagement engagement lehibe fanapaka-hevitra lehibe zay ngamba no andikana azy tsotsotra nataon'ny FMI ho an'ny Madagasikara ny fanomezana 332 millions de eo moa resaka hoe ka io DTS ange io fa mbola mivadika de tsy zay le tiako resahana fa ny zavatra fantatro mitoy an'izay no resahako de izao io 332 millions de DTS io tsy maintsy misy engagement kosa ataon'ny Madagasikara eo ny tena mahafinaritra am'ty resaka ty fa tsy vitany loeny nanao engagement ny FMI de tapitra de iny andana ataovy am'izay tianareo any tsy zany ary fantatra reo tsara ry mpitondra fanjakana fa tsy zay le zavatra mitranga fa hoe inona kosa ara ny engagement avoakanareo fitondram-panjakana malagasy eo anatrehan'izany ahoana ny programa ataonareo sy ny etsetretsetra ka tafaverina any am'le kitoto rehetra am'le sehatry ny kibony tany sy ny sehatra rehetra teo mantsitsika nefa rany fa inona ny zavatra rehefa manao ohatran' reny ny FMI hatramin'ny fitondran'ny président Ratsiraka ange efa nisy an'izany de ny recadrena hoe avereno aloha ny état de droit eo inona zany état de droit firenena tandalana ka rehefa miverina amin'ny hoe firenena tandalana i Madagasikara inona ny zavatra hitranga ny zavatra nataon'ny ACC moa zany vao vita ny nomination de zao nanendry gouverneur indray fanampiny ny filoham-pirenena 12 ny ACC hoe ara-dalàna de tsy haiko hoe constitution aiza ny vakiny fa raha mifamakinan'ny constitution hatram'izay aloha tsy misy gouverneur zany ao anatiny mba hitantsika hoe zany état de droit ve zany tsika ka rehefa hoe état de droit no kitiana voakitika hatrany am'izany resaky zany satria na ny ONU na mpiara-miasa amitsika rehetra amin'ny PTF samy manana kopian'izany constitution zany daholo ange ary ao anatin'izany fananganana ny état de droit zany ao anatin'izany ny fanamboarana ny fitsarana io mba fitsarana ho tena marina araka le soratra mipetraka ao anatiny hoe refuse des faibles temple de la justice hoe tena mba sehatra hiarovana ireo olona malemy ve no andikanan'izany amin'ny teny gasy marefo ireo olona marefo zay ho fitsarana ohatra zay ary ny fitsarana tsy le hoe première instance sy ny cour d'appel sy miatra amin'ny olona rehetra io fanamboarana fanitsina ny firenena mba hatongavana amin'ny l'état de droit io hoe na ny conseil d'état na ny cour d'appel na ny cour criminel na ny voakasitra zany daholo hoe tokony anaraka ny tokony ho izy fitsarana fa tsy ho baikobaikon'ny zao rehetrarehetra zao de anao arak'izay tian'ny mpitondra fa tsy anao arak'izay marina sy ny dossier ho ampelantanana zay ange ny fisehoan'io ary singa ao anatin'izay ny hoe démocratie démocratie ange tsy hoe manasa olona ianao eo amin'ny latabatry ny fanaovan-gazety dia mpanohatra sy ny fomba fitondrana fa raha tsy diso ange ny fanontaniana napetraky ny olona moa de hoe fangamo le olona natsona hoe tena voahiraky ny mpanohatra tokoa zany moa no napetraky ny olona de zany no eniny tena nday mba tenenina ihany fa tsy zany ange le démocratie fa tsika koa tsy mitaky ny démocratisme hoe isaky ny anao zavatra de izy aloha maro aiza hevitry ny maro anisa tsy mandeha am'izay loany zany tsisy firenena manao an'izany eto ambonin'ny tany rehefa mipetraka ny état de droit de mipetraka koa ny état républicain fa tsisy an'izany état démocratique misoratra fotsiny iny hoe ay république démocratique nitsy sy roa fa tsy hoe hifanontany hoe iza maro anisa isaky mety any amin'ny parlement zany no mandeha any amin'ny antenne mer zany no mandeha fa ny tena tokony ho izy verina amin'ny république tany sata républicaine firenena rehefa mandeha ny état de droit
fiatran'izany ao amin'ny ministèran'ny finance toy an'izany ny opération trésor de mazava daholy na ny vola miditra na ny vola mivoaka ny lalana andehana ny vola rehetrarehetra de mazava daholy fa ity ange zao ny olona nge manontanytra faniry hoe fanakay zara le vola karaha manay valo volana ve de tsisy hita mihitsy ka tokony ho hita daholy raha mipetraka ohatr'izay ny fanontaniana ministre ny finance zany na ny directeur général budget tokony havaly fefakadiny na atsasakadiny après hoe zao no nandehanan'le vola raha fanjakana tan-dalàna nge de zao hoe firenena tsara tatana manana ny transparence zay le izy ary de milaza voavaky any anatin'ny nataon'ny FMI hoe bianco ny hoe ady amin'ny kolikoly tam'izay firenena nanaovany intervention ohatran'izao de tsy maintsy zavatra lehibe singa lehibe tsy maintsy miasa fitaovana lehibe tsy maintsy hoentina miasa anarahana ity toedra raha ty fa ianao ange hoe any moins 6.1 ianao zao taux de croissance raha matombonisitra mihevitra fa hoe hitsambikina amin'ny hoe 8% izy any amin'ny 2023 tena fa le 2023 ndray ny lanceny zay ny annonce nge zany eny fa annonce resaka fa zao manana fahasahina izy avaty moins 6 no any amin'ny 8% tsambikina ho any amin'ny 8 miracle zary faniry de tena tsy mitondram-bavaka amin'ny ministre mba ahavitany zany tena fa zao fantatra ho tsara raha mato ministre fa zao ny fitaovana eo ampelantananao aloha de zao anisan'ny anankiray ny bianco anisan'ny anankiray ny état de droit anisan'ny anankiray tena hoe sata républicaine miatra tsika nge tsy monarchie ka hoe zay ho ataony hoe anina amin'ny fond souverain no arahantsika tsy zany ange mifirenetsika fa république Madagasikara ka dia mampirisika andraha mato ministra ampiasao daholo ny fitaovana fampianarana ve tsy mandeha am'izay loniny ahoana no atongava tsy azoko hoe za aloha za mba mora mahazo zavatra ihany teo amin'ny androm-piainako fa tsy hitako mihitsy ny lalana mba atoroy kely ry raha mato ministre ny finance rehefa manao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ianao hoe zao ny lala-tsaina everina ho atongavana any am'izany 8% zany ny zavatra fantatro aloha irahantsika manaiky de zao hoe nisy ny covid 2019 sy 2020 fa 2020 de nijanona ny tourisme janona ny transport na national na international de hoe zao izy zany isokatra de hoe tena mba verina indray ny fluan'ny tourisme mialatsiny raha mato ministre fa zao nytony positif any ao frantsa fotsiny resahako satria ao mahavatana ny hoe mandeha ny roplantsika mbola any amin'ny 3000 isan'andro ange taux de positivité amin'ny covid ka zavatra ho resahako marina aloha fa de ohatrany hoe projection fotsiny ty fa de alefa fatany angampo fa ny hoe hiverina ohatrany tamy 2018 ny fluan'ny tourisme mbola ny tourisme fotsiny aloha ohatrany tena lasa lavitra loatra zany eritreretinareo zany ary de fanjakana tan-dalàna de nanomboka tamin'ny vina moa zany tsika raha mato ministra tsy manaraka ny sata républicaine tsony nanomboka vintsika fitantanana amin'ny ministèran'ny finance fa hoany hiala le ministre ny finance teo aloha zay izy vao namoaka hoe ay tokony ho ahena ny taux démographique atsika fa marina nge misy impact misy fiatraikany any amin'ny taux de croissance raha taux de croissance anao ary hoe 3% taux démographique anao 3,5% mbola nahantra nge le vahoaka satria le vahoaka ny tombo lavitra no le taux de croissance any andre mato ministra vao namoaka an'izay izy molasa fa enao raha mato ministre ny finance ahoana no anarenanao fitantanam-bola ny inspection d'état ny PRMP
any ministera samy hafa inona moa le hoe mpitantana nyreny le hoe matsena mpanjakany reny hoe anao zay le izy a to zavatra fahatany no ataonareo fa tsy zavatra hoe araky ny tokony ho izy velively fa de zao mamme olona asa le asa tsy vita ny vola mivoaka tsy afaka anao an'izany ntsony ary zao fanamariako fotsiny zavatra nambaran'ny FMI miantso ny PTF izy fantatrao tsara ny dika tsy ny FMI rery zany manaraka an'io everina hoe réajustement tsy zay moa no hitenenany azy fa de namme fotsiny izy fa io réajustement ny fanjakana malagasy io zany a tsy ny FMI rery no anaraka azy a fa manaraka azy asaina na sainy ny FMI manaraka azy daholy a PTF rehetra hatrany amin'ny ONU ny Union Européenne ny Amerikana sy ny Union Afrikana ny régional eto amintsika moa zany ny SADC indrindrindrindra ka de zao tena za maniry mihitsy ho vitanao le 8,3% fa zao rehefa hitanao fa tsy amely a tonga de mela raha mato ministra mela teo fa mambotry vahoaka ianao raha izany raha vao ohatra io ka hoe mbola mijanona moins 3% any amin'ny volana mars 2022 mela teo fa mitehaka ho anao zay satria maninona nahatsapy anao zany a fa tsy ho vitanao ny zavatra nampanantenainao ary de zao ho anareo député nareo a efa zatra angamitsika eto amin'ity firenena malagasy ty ifidy loi de finance fa tsy loi zany ingeno ataotsika fa sorabola zay no ataotsika de zao na ampiarina io na tsy ampiarina io a tsisy miasa saina am'zany tsy misy miasa saina am'zany aiza nisy karaman'olona 7 volana tsy voalohany efa misoratra ao anaty budget tsy mandeha am'zay loany ange zany mba homeo kely ny fanazavana am'zany ho an'ny directeur général budget rehefa mamoaka vola hoe zao na tonga an'izany tompoko même manampy-teny bourse sy ny sisa ao anaty sorabola daholo ny subvention raha moa tsy tonga eny anivon'ny universitéko de mampalahelo eny ary zao mba teneniko ihany ty fa ty mahakasika anay manodidididina n'Antananarivo andre mato ministre ny travaux publics voatendry ianao de niazakazaka nakany Tomasina de nijery ny lalan'ny Tomasina de hoe anarina de to efa manomboka amin'ny fanarenana fa le fanarenana ndraindray a toatra ny hafahafa ohatry ny lambandrazana no izy ny fitenenana nataonao ny lalany eto anosy zato eto amin'ty eto am'loan'ny MBS fa tenenina foana angamby ianao hoe fa de efa kitoto loatra ty lalany ty fa zao ry faniry mahagaga inona le hoe dika le hoe mahagaga tsy de azoko loatra fa maninona ny RN4 eo atalata maty miala 1 kilometatra sasany eo atapony talata maty eo tsenany talata maty 1 kilometatra sasany miala eo tena potika le lalana mba niresaka tamin'ny bentanàna mba sy vato kely fa misy vato kely eto aminareo eto de nasiny de somary fluide les circulation fa de maninona route nationale io a 1200 kilometra lazay ny banque mondiale fa ho atao am'le vola io 1 kilometatra sasany fa maninona io no andrasanao tsy fantatro hoe eo koa zany ry faniry eo am'le fomba fiasa ny olona misy manana réactivité tsy mitovy misy ny olona aingam-piasa za aloha de président Ravalomanana no hitako ohatran'ny hoe aingana loatra angamby izy ka tsy araky ny olona ary ny olona loatran'ireny mantsy a tsy de zakany olona reny tena patron fa zao tsy azoko hoe fa inona no andrasany ny orinasa afaka manao an'lizy eto na misy sozia misy ny kolasy misy ny afaka manao lalana 1 kilometatra sasany a fa andrasanao rovina zany raha voavy ny orina de tombo dega io fa de mino a fa raha aingana ohatran'iny izy a nakany Tomasina nijery ny zava-misy manao an'izao a de mino a fa ho avy eo izy a ijery sy karakaran'io lalana eo atalata maty 1 kilometatra sasany fotsiny zany eny ary mandeha de mandeha fotoanantsika mbola nirainy solombamoaka Madagasikara vao vita tsy amin'ny boribory tamin'ny fahadimitsika fetrara lamijafombololona
am'izay fandarina androany zay fa de isotranao le motatra miezaka mihitsy a zany mampiainanao mihitsy iresaka anak'ilay fanazavana raha teknika mahakasika indrindra am'ty resaka hoe fitokoana ny etsero ny vola tokony ositrahandro mpiasa rehetrarehetra zay vovoasoratra anaty sorabola araka ny fanazavanao ny mahakasika ny tontolo ny arena kibony tany araka ny fahafantaranao ny zava-misy na ny grande mine io na amin'ny petite mine ny resaka am'ty resaka DDS ty sy ny condition zay mifamatotra amin'ny vola zay nomen'ny FMI atsika rehetrarehetra ny zahantsika atao anatinay minitra maromaro zay fa de misaotra amin'ny fivainany Andriamatombotasoa manantena indray zany fa ho avy ianao fotoana manaraka amina fanazavana raha teknika samihafa. De misaotra ny faniry misaotra ny mpiara-miasa rehetra ato amin'ny misy mpanao tsy lazaina mantsy amin'ny sehatra sala am'izao ary dia manao velomo ianareo rehetra any ampitan-dranomasina ety amin'ny nosy manodidina ho an'ny vahoaka malagasy rehetra nanaraka izao fandaharana izao ny tenanay mametraka anareo eo amin'ny tompo misaotra tompoko. Eny ary de akasitrana ny vahintsika zany efa atao trano ihany koa ny tompotoerana zany zay solombavamboaka ny boribory tamin'ny fahadimy hitondra fanazavana zay le hoe itsika tena miezaka mandrakariva mihitsy ny hampiteny ny am'izay sehatra rehetrarehetra ary zany no hampiavaka ny fandarantsika ary mampiavaka ary nampiavaka ny fandarantsika zany sarotra na ahafahana nitondra an'izay hoe hevi-bahoaka zay raha amina situation ohatran'izao satria tsy any anivony aina amanjery-panjakana tsy any anivony fahitalavim-panjakana na miankina amina fanjakana sy sisany azona zany fa ety anivona fandarina sy ny fahitalavitra sy onjam-peotaka izao ny ahafahantsika mitondra an'izany adevitra zany mba mampisehatra ny olopirenenitsika sy ireo teknisiana hitondra an'izay zavatra horesana ao anatin'izay ka horaisintsika ny solombavamboaka am'izao fotoana zao satria maromaro ny zavatra tiatsika ifampiresahana aminy ataontsika hoe vaovao mafana lay afarany teo mahakasika ny orinasa jirama le am'le solo na sensisa ohatratra an'izany le tale général de eo ny rehetra samy miandra le hoe hitondra miracle ave io hitondra fanavozana ave io hitondra fanatsarana ave io fa raha ohatra ka ataony adevitra de anisany tena nitondra am'ilay tarifa optima zany hoe lay fanovana n'lay tarifa io tale général mpisolotoerana am'izao fotoana io zay tale général lefitra teo aloha ao anatin'ny orinasa jirama tsika de efa zatra n'lay resaka tarif 14 tarif 16 taloha arak'ilay fomba ny kajina n'lay vidinjiro sy sisa rehetra tany amintsika tany fa rehefa tonga le jirama am'izao fotoana zao rehefa mikariko an'le lalam-bola izy hoe ahoana no ahafahana manefa an'le trosabeany jirama le 2000 milliards d'ariary dia niditra taty amin'ty tarif optima ty de tany no ezahana zany ny récupérena am'lay lelavola am'le fournisseur taraiky zay anana jirama manana vola amin'ny jirama maromaro kokoa de eo amin'ny 700 milliards d'ariary eo am'izao fotoana zao no trosan'ireo fournisseur na efa milasaka tetry amin'ny 650 milliards d'ariary aty de falifaly le jirama satria hoe ny fototra hony namboarina aloha zany eo am'le lafiny aratrosa marobe sinsisy de nefa ny vahoaka malagasy no nivesatra am'izay trosa zay taiza moa le vola tsy ny subvention amin'ny fanjakana akoriny no naminerana an'ireny trosy reny satria mivarotra fahatyantoka le jirama fa le vola lay miainga avy aty am'le facture samihafa le tarifa samihafa hoe rehefa latsaky ny zao 50 na 80 kilowattheure ny lanina de ato amin'ny tarifa social mihoatra ny 100 kilowattheure ohatra de ato amin'ny tarifa économique mihoatra am'izao de ato am'le tarifa confort na super confort sinsisa de fanina le vahoaka rehefa manao kajy tratran'le auto relevé tratran'lay micumule ihany koa le facture misy aty amin'ny efa-bolana zay vao alona sala am'zany dia efa misy mivadika aty am'le tarifa confort na super confort na économique izy rehefa aveo misavoritaka na itsika mitantaran'izany ara de tena sahirana mihitsy ny eo anatrehan'izany fa zay lay système nentin'lay jirama nanaovana an'le recouvrement nanaovana an'lay fandoavana an'lay vola an'le fournisseur zay avy amin'inona moa de io resaka carburant ampiasaina am'ireo groupe be da be ampiasainy jirama reo anie no tena mandany ny vola am'izao fotoana izao hoe reo no tena andoavam-bola be am'izao fotoana zao kanefa le service tonga any mivahoaka dia tsy service tena mahafa-po inona moa zany ahoana ny fandehanana jiro mbola misy délestage amintsika amin'ny teny zao
na miteny areo une semaine inquarté sy ny sisa mbola misy délestage amintsika miteny zao mbola tsy tonga ny rano ny jirama ary raha tonga ny rano jirama rano maloto mbola tonga isam-batan'olona rehefa tonga zany rano jirama zany zany zavatra iainina am'izao fotoana zao akoatra ny fiakarany sy vidina ny tension herinaratra avy any jirama mamotika ny fiainan'ny olona mamotika ny fiarikarenan'ny olona mamotika ny fitaovan'ny olona ao anatin'ny tokantrano samihafa resantsika zany miaraka ny solombamoaka amin'ny Madagasikara fiatralana am'zavomolona miarabanao monsieur le député tonga soa eto fandarantsika miaraba faniry dia ao anatin'izany koa no iarabana ny rehetra izay manaraka an'izao fandarana Miara Manonja zao na ny eto toerana na ny any ivelany rehetra any faly mifankahita sy mifampiresaka amintsika eto indray am'izao androany izao tondra ihany tsika ariverenantsika io fa mbola ao anatiny atao actualité foana zany resaka jirama zany na resaka rano na resaka jiro resaka famatsiana herinaratra zany na famatsiana rano madio fisotro ho an'ny vahoaka malagasy indrindra moa ho anatananarivo sy ny manodidina itsika resaka zany ny rano no atao koa resantsika misimisy kokoa ny androany nefa raha vao miresaka an'izany jirama zany dia araky ny teniko teo ihany hoe tsy maintsy miresaka ihany tsika resaka herinaratra inona ary no anomboako an'izany fandraisako anjara ato amin'ny plateau ny Miara Manonja zao dia voalohany indrindra aloha zany dia ny fomba fitantanana foana ihany amin'ny ankapobeny ataony tompona andraiky satsokajina iranisan'izany voakasika amin'izany tsy afa miala amin'izany ny fitondram-panjakana satria tsy ho ahidikitsika any amin'ny jirama foana mantsy ny zavatra tsy mety tarotsara ary mpiaino ajaina sy mpijery mpanaraka an'izao fandarana izao fa matoy ianao nanendry olona ho amin'izany toerana ny tantana n'izany orinasam-panjakana izany dia tompona andraikitra ianao ary tsy afa miala ianao ary mpitondra fanjakana ny olana dia toy ny any amin'ireny orinasam-panjakana isatsokajiny ireny dia misy foana ny tsindritsindry misy ny endrika fampitahorana tsy tena afaka miteny so ihany fa misy ny solom-bavambahoaka va tia mifanoherana fampiresaka amin'ireny manao ny angom-baovao dia manomeny vaovao zareo tahorinany atao hoe fanamarinana ny tena hoe fitombenany zany vaovao nampitainy eo anivony jirama izany maro be izy eto fa asaranana fotoantsika satria efa amin'ny 240 mahery 7 minitra izao fezahantsika ho fitinina ihany izany vaovao sy fitakiana fampitana izany vaovao izany amin'ny vahoaka malagasy fitondrana fanazavana ny antony mahatonga an'izao fahasairana ny jirama izao ary ihany koa antso atao ny amin'ny ahitan'ny mpitondra vahaolana manoloana an'izany olana iainan'ny vahoaka malagasy raha hita vahaolana zany raha hita fa dia masolom-bavambahoaka moa amin'ny mahavaty amin'ny fanoherana ny tena dia manana didy mihitsy manoloana ny zavatra tsy mety ary tsy sanatria tsikera be fahatany zany na hoe tsikera botolo fa tsy mbola nisy ane hatreto faniry sy mpanaraka an'izao fandarana izao valy teny na ray aza avy any amin'ny mpitondra fanjakana ka nanao hoe ity ny resahanareo tamin'izao andro zao ka tsy marina fa amin'ny ankapobeny dia ataony safy be mantsina hoe mandaingy zany mpanohatra zany mandaingy ianareo amin'ny Miara Manonja ny MBS zany fa zavatra tsy marina ny voizinareo fa tsy tena fampandrona fa efa miasa zany fitondrana zany ary efa tanteraka ny vely rano aloha hidirantsika arany voalohany tamin'ny faraparany volana septambra tany hoany dia nisy ny resaka nataony ny tompona andraikitra atao nivo ministera na ny minisitra mihitsy io ministry ny angovo makasika an'le centrale hydroélectrique tany farantsana mahitsy hoe amokatra 28 mégawatt zay zany de ny irairainy io tanteraka io fa nareo mpanenjika toujours afara efa tanteraka zao mively rano faharoa anisany zany ozy izy zay nataony ny filoham-pirenena zafady misy ahitsy tsy resaka communication ty zavatra ty fa tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy fa izany projet hydroélectrique tany farantsana zany zay hoe amokatra 28 mégawatt dia efa tetikasa natomboka tamin'ny 724 tamin'ny fitondrana teo aloha zany hoe mbola tsy teo amin'ny fitondrana ianao andre matoany radioelina mbola tsy teteza mihitsy zany fa efa nisy filoham-pirenena voafidym-bahoaka teto tamin'izany fotoana ny eritreritra zareo tamin'izany fotoana dia ho vitaina amin'ny 724 tsy tanteraka nefa izany noho ny fitohiza amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana dia am'izao hitenenantsika izao zany vao atao hoe vita le izy dia rery any zao fitondrana zao alefa ny communication isan-karazany fanana lalitra sy fitahana indray ny vahoaka fa tsy hiteny mihitsy ireo toy nanaovana ny rocadesta hoe rocadesta ngeny anaran'io fa tsy rocade ny arivo zany
efa tetikasy zany tamin'ny androny fitondrana teo aloha zay anankiray fa fomba fanao ndrety zay le resaka communication izay dia mitoy ihany ny tantara mbola resaka jirama resaka rano araky nyteniko teo mijaly loha le vahoaka efa tsy resahana itsony zany efa tena hoe za tsy miteny hoe mahakareny tsofina akory ny miaino le vahoaka am'taraina tonga ty aminay aty fa ny tena olana dia manipy izay hoentinay makany amin'ny mpanatanteraka sy ny fitondrana misy zany etaetany vahoaka izany nefa tohatra ny rano atondraka amin'ny lamosingana manao be marinina fotsiny le fitondrana dia any amin'ny resaka communication any no anarytsaromana foana satria aindry zareo io zay de miaiky resinareo izay raha izay nivonytika Madagasikara raha zay de resinareo zay am'dre resaka hoe communication izay fa inona ny tiako atongavana manaraka atao aorinan'zay le resaka hoe projet na 28 mégawatt izay tsy misy idiranareo mihitsy oa amafisiko izay fa fitoizan'ny fitantanana ny raha-panjakana fa tokony efo vita izy io tamin'ny taona 2024 fa tonga ianareo moa tamin'ny 2024 dia nitaty ny zava-bita ohatra n'le niteny amin'ny rokady ireny de sahanareo no manova ny anaran'le tetikasa mba mahalala menatra ihany lazao amin'ny vahoaka ny tena zava-misy ny tena zavatra ny ianareo ny namolavola azy raha tetikasa ianareo ny nanatanteraka matetika mantsy am'tony tetikasa itony tsara ho fantatry ny vahoaka ihany dia ny roa taona voalohany tondrany mpitondra matetika eo de efa tetikasa nolovaina nanatomboky ny tany amin'ny fitondrana teo aloha fa ny any amin'ny tapatapaka mandahano any no ny tetikasa sy ny fitadiavana fiara-miasa tamin'ireo mpiara-miombonantoka no zay vao manomboka ka ny anyty fitondrana misy am'izao fotoana zao ty tsy hitanao mihitsy hoe inona moa ny tena mba hoe tetikasa ry zareo ny negosy azy ry zareo ny namolavola azy zareo ny nanatanteraka azy tsy misy fa ny an'ny hafa nolovaina no ireare any tena hoe fomba mamoehatra fa lainga lavo zao no fafinareo anony tsy fahaizanareo mitantana nohony tsy fisiny zay disiplinina ao anatin'le fitantanana tsy mifanaja fa samy mandeha samy mitady sanatria ohatra mifanambadimbolavo de ny lainga sy ny communication araky ny teniko teo no entinareo manaritsarona ny tsy fahavitanareo ninoninona jaly le vahoaka malagasy tena mijaly hary sanatria tsy manozona ary vahoaka malagasy fa mety mbola hitombo zany mety mbola hitombo ao reny nafarana hoe PPN nafarany reny fa ny tena nisany mbola tena zavadoza dia iarahantsika mahalala am'izao fotoana zao fa miakatra ambony de ambony ny vidin'ny solika eo amin'tseny iraisam-pirenena ny baril izany fantaro fa rehefa miakatra ny vidin'ny baril ny zany solika izany de misy fiatraikany amin'ny andavanandro ny mponina isika nefa toekarena marefo toekarena mandadiny misy eto ary tena miatraika miatra am'taolana mihitsy zany miatra am'tolana izany fiakarany vidin'ny solika izany zay tsy ahitany ny fitondram-panjakana vahaolana nisy teo aloha teo ny hoe fidinany viditsolika raha mahatsiaro ianareo volana mivitivitsy maromaro lasy zay hoe misy nidina nge mariny hoe sarotsarotra amin'ny manazava azy nidina hatramin'ny $0 zany ny baril fa aloha tsy hiditra am'izay fa atao hoe nidina ambany de ambany tsy ilaza chiffre ahako manontany mametra-panontaniana amin'ny ministera voakasika izany neonivo no OMS tsy nitsahatra izay nangataka fanazavana dia izao moa ny valiteny ary tsy izay irery no nangataka fanazavana fa na ny fiarahamonim-pirenena na ny mpanara-baovao na ny mpanao politika dia taty aorina karazana valiboraingina ihany ny voaray sy ny azo manao hoe ny antony de satria nentina nanetsemana nitrosan'ny mpandraraha misolika ny elanelan'ny vola zay tokony nysitrahan'ny vahoaka izany fienambidy teo amin'tseny iraisam-pirenena izany zay de nangina io zay tianay io zay ny eto amin'ny fitondrana zay tianay atao io efa volana maromaro taty arina moa ny tao anivon'ny tompona andraikitra vao nitondra ny fanazavana zany zany ve le fomba fitantanana aiza le mangarara adidinareo aneny mampafantatra ny vahoaka ny amin'ny tena hoe fampiasam-bola ny fandanim-bola adidinareo aneny tena mijery ary tokony ho ataonareo zany hoe inona ny tena lara-pahamehana tsy nety hitanareo zany hatramin'ny tondranareo hatramin'ny tetezamita fa nyresaka ny nataonareo be deaibe teto de io miara mividy lafo an'zany vokatry ny
rediredinareo zany a sy ny tsy fahaiza mitantan'zany a ny vahoaka malagasy a ray manontolo. Ny resaka manaraka tiako resahana dia mahakasika ny mbola resaka jirama ihany a ny zavatra sy ny vaovao voaray a araky ny angom-baovao zay tonga ty ampelantananay dia mahakasika ny fandraisana ny fananana iombonana fananam-panjakana ataon'ny mpitantana tonga de ho tondroko manokana moa ny tale jeneraly teo aloha efa misy ny tale jeneraly mpisolo-toerana am'izao fotoana zao todiana enao andremato mpitantana vaovao sy ny ekipanao mangataka izahay mitaky izahay mba hitondra fanazavany ianao hoe marina sa tsy marina ny resaka zay hoentina eto sy ny fanontaniana zay ho apetraka eto. Voalohany indrindra am'zany mahakasika ny resaka prime atao hoe prime de performance hono ny ilazandrareo azy tany amin'ny volana aprily a taona 2020 tamin'ity taon'ity zany dia andryzara vola ianao sy ny ekipanao ary vola tsy toko tsy foroana tonga hatramin'ny 1,181 million d'ariary a no nitsinjaraina tamina olona 750 teo eo zay talea sy mpiara-miasa aminao akaika na tompona andraikitra ambony a taonivon'ny jirama zay a no tsinjaraina tamin'ireo a tompona andraikitra isatsokajiny ireo 1,180 million d'ariary teo zany hoe manodidina ny firy moa zany a 10 milliard latsaka kely a FMG a ny volany tsinjaraina tao a zay tsy mazava aloha atao hoe tsy mazava aloha hatreto zay angatahantsika fanazavana amin'ny mpitondra mpisolo-toerana am'izao fotoana zao izy avy ny nahazo an'izany performance tamin'inona lanjalanjaina tamin'inona ary maninona ny tsy mahazo ny rehetra fa maninona no ireo ihany no nahazo ahoana ny fitsinjarana izany mbola nisy am'zany ihany ko le anankiray ny resahana teo a amin'ny mpiara-miasa akaiky nisy raha mato zay niparitaka tany amin'ny tambazotra tany amin'ny tambazotra tany hoe io olona io de nahazo 30 millions d'ariary manokana anisan'zany zay resahako zay a ary ianao andre matotale jeneraly teo aloha araky ny angom-baovao eto ampelantananay a dia ianao irery dia nisitraka 180 millions d'ariary zany hoe 900 millions de francs tao anatiny io a kitapo 1,180 millions d'ariary io fa inona loatra ny tena ezaka nataonao mampametram-panontaniana zany a fa ny tena fanontaniana apetraka de hoe ozy izy ny namana mpiasa ao am'jirama hoe fa vola amin'ny babanao ve sa vola amin'ny mamanao fa nga io tantanina ohatry ny orinasanao manokana ny rahanandre ny subvention 360 na 380 milliards d'ariary nalefa tao anatin'ny teti-bola sy mpanitsiny izy iny raha tsy diso a nalefa tao teo aloha 250 milliards d'ariary tsy to momba na tsy araky ny tokony ho izy ny famatsin-drandro famatsim-bola fa ifampizaranareo a ny volam-bahoaka sy ny volam-panjakana ataonareo tantely hafadrakotra ny fananana iombonana araky ny tengy teo tsy vola amin'ny babanao io tsy volan'ny mamanao mila mitondra fanazavany ianareo takinay aminareo zany mpitondra vaovao nampisolo-toerana ara marina ve zany resahanay zany marina ve zany vavao nampitainy ny mpiara-miasa aminareo am'jirama zany sa tsy misy marina mihitsy zany na kely varavety ara adidinareo ny mamaly an'zany a ho fantatry ny vahoaka malagasy sy ny mpanjifa ary tompona andraikitra tsy afa-miala am'zany a ianareo vao nivo ministera sy ny mpitondra fanjakana rehetra amin'ny akapobeny zay ny amin'iny fa mbola tsy vita an'izay fa io zavatra io zany da amin'ny endriny isan-karazany zay a ny tsinjarana zany volam-panjakana sy volam-bahoaka izany nefa ato a ny mpiasa sy ny rehetrarehetra efa anaovana tsojay ampitahorina nisy ny fandroahana mpiara-miasa nisy ny resaka fanofanatranro zay tsy mazava nisy ny resaka fanofana fitaterana tsy fantatra itsony fa reny moa ataoko hoe madinidinika fa na madinidinika ary nefa tokony ho sarotiny na fitantanana faran'zay madinika ara rehefa orinasa mpanjakana na orinasa tsy miankina io tsisy anaiky vola tsipy eny ambaravarakely nanaovana kitrano trano satria ny tena olandrareo koa de izao te ho mamioditra eo anatrehan'ny mpiara-miasa de mifampireviana mialatsiny am'le teny isan-kerinandro zay fotsiny fa tsy tena mijery hoe manahoana moa ny tena hoe fisitrahany vahoaka zany hoe tolotra omeny jirama zany fa nikitrano trano ao a ny resaka tantely afadrakotra araky ny teniko teny tena mampalahelo de araky ny teny koa miara mirevirevy rehefa farany herinandro amin'ny frais amin'ny princesse sy ny tsy fantako ny jirama moa eto tsy princesse fa au frais de la princesse ve fa tena mampalahelo le zava-misy ao am'jirama araky ny teniko teo hoe fananam-bahoaka izy fa tsy fanananareo manokana mangataka fanazavana mahakasika an'izay izahay a amin'ny masolo-mavambahoaka
ary rehefa manipetsady fa tonga moa tiany session ordinaire an'ny assemblée nationale dia rehefa tsy tonga izay a de mino fa ifanatrika amin'andreo toministra izay manana mety anana fanazavana am'izay a sy aminao andre matota le généraly a mpisolo toerana zay aloha mahakasika an'iny resaka prime de performance zay iandrasatsika valy teny ilazany rareo na marina na tsy marina na fanasoketana araky ny filazan'izy mpitondra rehetra am'izao fotoana zao hoe botolo foana le fanoeranareo fa mba nisy ve faniry mba nisy very mpiainy sy mpanaraka an'izao fandaran zao valy indray mandeha monja raha nametraka an'izay fanontaniana mahakasika ny hoe prime de performance zay tsy hitanao performance taiza tsy amaly an'io ireo nametraka fanontaniana maritsika mahakasika ny hoe fampiasam-bola maresaka fandanina resaka prime fa tsy mbola nisy valy teny fa ny valy tely hany voaray hatreto teny hoe ianareo mpanohatra botolo zay tsy ny oatra zay fa de hoe efa mandeha ny TGV efa mandeha ny fampantroana tanteraka ny vely rano maninona ny gisitra tsika tsy mandeha zany mato gisitra maninona ny tsy maro toerana maninona mandady ny ara-toekarena satria fitantanana tsy mahomby tsy misy fijerena lavitra fa pompier de communication zay ny misy ka dia takinany am'izay maro be ny azo mbola resahana amin'ny resaka jirama namana faniry asa raha misy no azo anampiana ve an'izay ny tiako tsaingona kely anatin'ilay adihevitra fotsiny zany de hoe ny le fomba fiasan'le fitondram-panjakana le fitondram-panjakana manko zany a rehefa mametraka tompona andrakitra anankiray izy zany deputé fetra de tena hoe isy fanavozana ngeza be tena hoe hitondra tena zava-baovao be iny no paradisa fa ry zareo ihany afaka ray volana 2 volana 3 volana no mitsara n'iny olo iny de hoe tena desu zay a tena hay tsisy ty olo ty sy de ohatran'izay foana nampiaina antsika teo jirama zay raisitsika ohatra zay fa azotsika raisiny ohatra zany tena nivon'ny tontolon'ny fampianarana zany azotsika raisiny zany ohatra tena nivon'ny fampianarana ambony ohatra zany zao raisitsika le zava-misy eo amin'ny fampianarana ambony zay andraisantsika an'izay ny ohatra zany hoe misy lesoka lehibe zay mandeha am'izao fotoana zao eny mato mitranga lay grevy ny PAT mato mitranga lay grevy ny SSS isaky ny faritany mato mitranga lay fitakina ataon'ny mpianatra de tika zay misy zavatra tsy voava ary nazatra ny hatram'izay deputé fetra de hoe satria tokotelo mahamasana andro ohatra ny mesupresse zany na ny fampianarana ambony de ny mpandrarah ny mpampianatra mpikaroka na mpikaroka mpampianatra sy mpianatra de ny hatram'izay nazatra de hoe ny mpianatra irery ihany no migrevy fa tsisy migrevy ndray miaraka zany na ny mpampianatra mpikaroka rery ihany no migrevy ny CSS na ny mpandrarah amin'ny fahatarana ray volana na ray volana sy tapany ohatra fa ity tena samy miaraka amin'ny grevy daholo lay tokotelo mamasan'andro manodina an'le université Anatananarivo zany na ny université eto Madagasikara de zavatra mitranga efa maro ny ainana foy na tany Thomas na tany Toliara efa maro ny fampitean-javatra na tany Mahajanga na tany amin'ny faritra asa samihafa na tany Dego na teto Antananarivo zany fina zavatra mitranga président ny université ray ny esorina tany Thomas de niditra amina raharaha-pitsarana fanoloana dafy na directeur miandraikitra ny raharaha ara-bola eo anivon'ny ministère ny fampianarana ambony no natao ary fanesorana secrétaire général fa le tompona andraikitra lehibe zany zay tsy mitondra fahombiazana ao anatin'le izy dia maintenu reconduit hatrany an-tsana ao anatin'izany poste zany nefa le résultat hitantsika am'izao fotoana zao tsy makaiza mihitsiny any anatin'ilay hoe fampandrosoana ny université zao tsika mahafantatra nefa ny afaka baka 2020-2021 mbola miatona am'izao fotoana zao de zay le fanahiny le mpianatra hoe aza hitanay ka ny marsa 2022 vao isy fidirana eny anivon'ny anjerimanontolo raha izao tranga misy zao ary tsy misy le subvention tonga eny anivon'le université zany aneny zava-misy zany de raha raisitsika am'le raha jiramany le sany député fetra teo le izy de tsotra be fotsiny hoe la endriky le fitantanana amin'ny akapobe mihitsy ny ohatriny zany daholo lay ao anaty fitondram-panjakana sady tsy fahaiza mitatana no tsy fahaiza mitondra no manao an'le kabraraka fa zao tsy lavitra nyzany rehetrarehetra an'izany député fetra de zao tsy manana vola na kirakiram-bola anetsehana azy le fitondram-panjakana am'izay maso mivoaka fa mahita vola izy rehefa andeha isan-kerinandro asy diso tokony raha ny information azotsika indray député fetra tokony ho any
fitovinany ihany any amin'ny côté manakara ndray le fitondram-panjakana am'le fametrahana ny namorona sy fampidirana ny kongo ao anatin'le faritra fitovinany zany teo vatovavy le nomena an'le 23e région fa ty fitovinany dia tokony isy etsika lehibe asa ohatrinona ndray no volaolany am'zany mety fitokanana lalana kely na terrain-kely manara-penitra sinsis satria le fanjakana moa zany tsy manana solution ntsony izy ho aretirety amin'ny vahoaka akoatrin'ny hoe lalana pavé EPP CSB terrain reo ihany anazy akoatrin'izay tsy manana ntsony izy raha ohatra izy zany avita be de mety hoe le tsy building tsy vato io zao mety hoe ongezangeza kely ny travaux vitany angambany de le tetsy mamasina am'le kianja mamasina zany fa akoatrin'izay tsy anana tena grand travaux ngeza be ho bataina le fitondram-panjakana ka hoe ity ny tena vitanay satria tsy manana route nationale anamboarina izy ka mbola pas plus na 30 km ny vitany amin'ny arène 44 de nidina tany ndray zany zao de ho relancena ndray zany le portion manaraka zany ao anatin'le izy de mandeha le communication nefa telo taona zay zara fa misy 30 km vita ao anatin'le arène 44 de hatreo zay zany capacité n'le fitondrana député fetra le capacité n'le fitondram-panjakana zany de tsy mahavita manodana zavatra betsaka izy akoatrin'ny zavatra kely io vitany de io ny aretirety kely anala mangaparika kely etsy de mijery kely lalana 20 km tany antsiranany de manao posperan'le RN6 de anao kely an'lay 100 metatra tany iny ty faradofay de miteny kely an'le ho ataony RN13 de mbola tsy mandeha fa isaky mandeha de ho atao le RN13 efiny telo ny relancena zay ny tena hoe ho atao le RN13 alohan'ny farantaona moa de ho hitantsika eo satria ny alohan'ny farantaona 31 décembre ny tapitra ny farantaona alohan'izay zany de ohatran'izay hatrany le fitondram-panjakana rehefa mandeha eny de ao anatin'izay le base opérationnelle avancé zany na le trano le détachement zany eo ny vitany izy tsy mahavita zavatra mihoatran'izay ary izy koa tsy azonao antenaina hoe ahoana ny mba ahafahany migerer le resaka teo karena ahoana ny ahafahany migerer le resaka vidim-piainana ny telo volana telo andro ary moa andray telo volana zao tsisy nininona vitan'le fitondram-panjakana le sambo roapolo moa hatram'izao tsy hitabe ny any aiza le sambo roapolo ary na ho avy ara le izy tsy hitanao hoe aiza le izy de izy avy no isitrakan'le izy etsy ara fitokonana manginy fotsiny etsero nefa le fitondram-panjakana mahita moyen mahita vola be anaovana oeraoera angalana artiste anaovana restauration anaovana hébergement any amina hôtel nangeza be sy déplacement mitondra délégation na avy aty Antananarivo amina zavatra atao any anivona faritany zany betsaka lavitra ny vola lanina mihoatra n'ilay vola vidin'le foto-dravitra asana tao betsaka koa le vola lanina mihoatra le tokony misy vola hitan'le fitondram-panjakana makany am'lay fitakiana etseroa am'le karama zany ny zava-misy député fetra ao anatin'izay mihitsy no ametrahana ny fanontaniana hoe maninona ny tsy mety tafariny ty fireneny ty Madagasikara hono tsy mandoalika faranisy ny tena nampandoalika nyty Madagasikara ty de tompona ndraikitra tsy afa-miala am'zany ny mpitondra ankehitriny araverimberinaay nanomboka hatramin'ny fanonganam-panjakana zay nataony sy ny ekipany tam'ireny taona 9 ireny de iny nara ny verenantsika ho resahana mahakasika ny resaka hoe antony na tonga an'izay hoe tsy mahatafarina ny firenena zay ary tsy ny hoe firenena ihany tsy tafarina fa ao ny orinasa mpanjakana izay nisy fotoana fleuron hoe reharehany zany firenena zany era Madagasikara veriko foana ty resaka jiramaty ao anatiny zany tsy mety tafarina ny jirama de inona ny tokony hodinihana le fiarahamonina tokony hodiniantsika zany hoe ahoana ny afahantsika manitsy ny lesoka sy ny zavarehetra tsy nety teto tokony mba mireconnaître zany reo olon'ireo raha nanao jery todika kely nanao tombanezaka hoe izao neny lesoka tena raha mba olona atao hoe fomba fitentsika malagasy hoe matahotra an'Andriamanitra na honnête de tena hoe ny aika izay atao hoe tsy fahatomombanana tsy fetezan-javatra zay satria fitantanany jirama ankehitriny araky ny teniko te de atao tantely afadrakotra le izy reny le fizarana vola ohatra ny vola mibabandra-lasy ny vola mamany le vola mpanjakana ataony ohatra ny fitantanana zany orinasany manokana ny fitantanana le izy dia mandeha foana ihany ny resaka hoe araky ny teneniko famprevena zay mihitsy le teny nampitainy namana taty isan-kerinandro
de lasa mamioditra izy eo anatrehany le mpiara-miasa rehetra eo zay fotsiny zany voafetratra eo araky le teny ohatra nalainy fanirina na hoe voafetratra eto amin'ny fitokanana lalana 500 metatra manapaka riban tsy misy mba chantier mba goavany zany hoe fotodrafitrasa teny ilainy vahoaka ohatra hoe toadrano goavana be o andrahana resaka toeram-pambolena toerana famokarana de pompage zany be da be zavatra vita ho avy am'izay tsika rehefa avy eo maranako ny teniko tena mariny zay nisy tetikasa fa zany hoe ho avy am'izay zay no maranako ny fandraisana anjara fitenenako a tamin'ny andro ny président Ravalomanana zay tafiditra tao anatin'ny cadre-ny Madagasikara action plan tamin'ny 2008 zay fa ho avy am'izay tsika rehefa avy eo de araky ny teniko teo le tantely afadrakotry ty ihany zany sy le tsy fisiny zay le hoe discipline mihitsy ao anatin'ny hoe fiarahana amin'ny tantana ny resaka toetoetra kapobeny ny toetsainy iraisan'ireo olona rehetra ao amin'ny fitondranoreo a mifampijery arina tava samy manao zay daniny kibony tsy mifampiteny satria samy manao ny tsy mety hoe tsisy mifampiteny eto asa le teny eo amin'ny baiboly angamba nitondrandrareo azy aloha zay tsy nanota nitorabato de samy tsisy mitorabato mihitsy eto fa samy mpanota tsinona iza no mizaka an'izay vokatra zavatra rehetra zay vahoaka malagasy ny azy ane mety tena mety ane fiainanareo ny fiainatsika olom-boafidy ane toy ny député ianareo mpitondra fanjakana mety ane fa tsy zay sanatria ny arahana mitsokombakomba aminareo azafady tsy ary tsokombakomba aminareo zay fi zay de tsy maintsy mijery ny vahoaka tsy maintsy mampatsiahanareo ny vely rano sy ny karazana fampanantenana maro nataonareo aiza ho aizy zany atsaro le communication satria ainareo le communication ilaina ny communication ilaina ny mangarara fa rehefa be loatra makaleo efa tofoka an'zany communication sy fafamafazana laingy zany ny vahoaka tofoka am'zany tsy fanatanterahana n'zany vely rano sy promesse natao zany le vahoaka dia makasika nytoy an'le teo araky ny teniko jerena le fiarahamonina ahoana ny fomba narenana ny lesoko mba maneke rehefa tsy mety rehefa disy de mba miaiky fa tsy mbola ilika any amin'ny hafa de hoe sasany ary samy atso an'Andriamanitra manavaka hoe reo zany tsy parfary président fa reto ny vary za efa niatso an'Andriamanitra dia zay le marina nefa efa fantatry ny olona pertina maraka zany hoe ianao le olona tsy mamely ao anatiny mila discipline mila misy fepetra raisiny io andray matofoloha taraiky le vahoaka malagasy mijaly de le resaka miteniko teo ihany ho toy mahakasika ny gaboraraka misy ao anatin'le fitantanana andraraha-panjakana haizy ianareo rafitra manara-maso ny fampiasam-bola sy ny fandaniam-bola eny anivony reny orinasa-panjakana reny haizy isika solombavam-bahoaka sy parlementera efa miariary ohatry ny vaiakandrina toy ny tafika andrefa tanàna ny fanodikodinana sy ny kitrano an-trano ny fanaovana tantely afadrakotra araky ny teniko tany am-boalohany fa atao tsy misy miteny ianareo fa esorina de vita de samy miala de mangina de ny oatra ny mpanohatra anareo ihany no alefa anareo any amin'ny fitsarana sy any amin'ny biankosy ny olona eritreretinareo fa mety tadirotsaka ny olona eritreretinareo fa samy nanao an'izao soka iny tya mety ho adversairako amin'ny fifidianana manaraka fa ny olona mpiara-miasa antareo tao nisy ny raharaha SMMC misy resaka marché fictif resaka vola tsy ara-dalàna na ny fanolorana n'le tsenam-bary-panjakana fiakordenany reny misy ny resaka fanodikodinam-bola fa tsy misy voakitika ny namanareo na anankiray ara sa mbola tonga am'le fiteny tany aoka zay tsy nanota ny torabato zay natao hoaniny eto resaka impunité satria namanareo daholo re olona rehetra eo fa ny anay aloha raha ny atenivon'ny fanoherana ny atenivon'ny tiako Madagasikara rehefa tsy mety de mifanitsy de miteny de mila miaiky ny zavatra tsy nety nataony raha sanatria nisy ny nanao toy izany satria ho voleny eto amafy ve tsika sanatria amafy an'izay le tsy maty manota izay amafy an'izay le resaka impunité rehefa ho avy ny fotoana azahoana an'izay le hoe fahefana tsy azo ekeny zany miala tsiny mihitsy ka tokony ataonao ohatra andre matofoloha zany fomba hitariany président Ravalomanana anay zany discipline misy devoir ao misy obligation miala tsiny fa tsy hoe zay miteny betsaka akory milaza manana marina foana eto amin'ity raharam-pireneny ity na rarahana tokony na raharam-pikambanana na raharam-piangonana azafady miala tsiny izahay de tsy maintsy miteny rehefa mbola mahita zavatra tsy mety na mahita zavatra tsy araky ny lalàna na tsy araky ny tokony ho izy ary zay ny adidinay amin'ny masolombavambahoaka fa tsy ny eo ay fa tena efa solombavambahoaka ny tena efa minisitra ny tena efa tsy fantatro itsony daholo tompona andraiky mpanjakana ambony any amin'ireny sampandraraha isatsokajiny reny dia mbola ny amen'ny posy ihany le vahoaka tsy mitrongo voaomana ianao atsy ny tombontsoomana no manokana ihany no eritreretinao tsy misy afa-tsy zay mampalahelo
jaranareo ry vahoaka ny tena mampisokatra ny masonareo mahaiza misafidy amin'ny fotoana manaraka fifidianana mahaiza mijery mihitsy hoe iza ny tena hamoaka atsika atao anatin'izao fahantrana izao jerevo de iverenako eo anatin'izay le fahaizana mamoaka zay a je ny tetika asa zao ny jirama rehefa niasa araky ny fahalalako azy mandinika ny jirama de maka done manangona done ny jirama de mijery ny fitombo mponina ny jirama de mijery a amin'ny akapobeny hoe raha nitombo toy izao mponina ny tombo nanahoana koa ny filana de arakarak'izay zany ny anaovan'ny tetikasa na programa manao hoe sao de tokony efa hitaritsika ty mandrofezy ty ohatrany tsy masehaka iantsony a zany hoe filan'ny vahoaka amina resaka rano de nisy ny tetikasa apatsiaivoka ety tamin'ny taona 24 zay efa niandry de blocage sisa nisy natao hoe projet water faharoa na projet rano faharoa tamin'ny fitondrana andriamatoa marikara valomanana tao anatin'ny ihany ko an'le hoe Madagasikara action plan araka ny teniko teo vita amin'ny fampirarana vita amin'ny fombafomba rehetra mitetina 47 millions d'euros na hoe tamin'izany fotoana 662 milliards d'ariary 300 tanoany satria cent euro tamin'izany fotoana zany mbola 940 ariary malagasy am'izao fotoana zao a 540 efa 900 izy zao efa ho avy roa zany efa 80 isanjato ny fianany ny sandam-bola malagasy noarina tamin'ny euro lazay fa président Ravalomanana indray fa ianareo mpitondra mifandimy taorina ny président Ravalomanana ary anisan'izany any filoam-pirenena ankehitriny mbola averiko ihany mbola niteteza mita ihany anisan'izao hoe tompona andraikitra tamin'izao zavatra zao mpitondra moa ny tiako lazaina de natao io nandrasana sisa hoa déblocage sisa nandrasana 47 millions d'euros avroena zay moa 124 milliards tanoany ariary le izy satria 2600 tanoany ny sandany ny ariary ranoarina tamin'ny euro inona no nitranga tsy adala akory ny mpamatsy vola anome amatsy vola atao hoe autorité de fait zay niteny anazy mpanonga-panjakana tany mikorotana tany misy krizy rava ny rodana nefa inona ny tao anatin'izany tetikasy zany ho fanatsarana efa amana kilometatra maromaro amanjatona kilometatra teto amin'ny Tananarivo sy ny manodidina dia izany vola zany de nitsinjara anakiroa hoe ny 23 millions 500 000 euros dia fanapina fa ny 23 millions 500 000 ambiny a dia vola ny ramina zay zany le fipetraka le izy zay araky ny teniko teo tsy misy mpamatsy vola adala ka ny vola eny ambaravarakely anampy a firenena hoentina mpanonga-panjakana zay ny zavatra nisy ary inona saika nanaovana azy tamin'izay député fetra PDB zany lisy tena resaka hoe fanoloana ny fantsona rehetra Tananarivo sy ny manodidina satria tsara ho fantatry ny vahoaka fa ny rano aloha de fananany commune ny rano eto ambonin'ny tany de fananany commune fa concessionnaire fotsiny jiramara zay ny azo ilazana azy de tao anatin'izay fananany commune izy de nisy ny tetikasa satria le fitsinjarana tena teo amin'ny akapobeny fotsiny iresahako azy alohan'ny toakanoizako ny resaka dia resaka fanoloana ny fantsona fatria efa betsaka ny arafesina efa antitra efa misy ny tsetsina efa misy ny station tsy ampy ny station de pompage tsy ampy ny toerana istokena ny reny rano reny ny toerana itretena ny reny rano reny manodididina an'izay a fototra afitrasa maro ny saika natao efa tsikinga efa teo ambavany teo ambavany lazaina tamin'izany fotoana zany fa mpanao jadina amin'ny filora valomanana fa miteny aminareo mpanaraka an'izao fandarany zao raha reny lazaina fa jadona tsotra mba netinety ve ny fiainantsika tamin'ireny fotoana reny tsotra mbola mba ambonimbony ve mifarim-piainana sy ny fiaritsika mba netinety ka raha reny lazaina fa jadona tsy aleo ve miverina amin'ny jadona satria tsy nisy lizy fa fanasoketana fandotona fanaratsiana satria fantany fa tsy havita ohatreny ary tsy anana ny toerany tsony ny mpanao politika teto Madagasikara ny akamarony raha mbola tsy nahongana teo président Ravalomanana bref ozy teny vazaha tsetsatetsa tsy aritra iny a fa iverenako le resaka teo ihany mahakasika ny resaka hoe fanangonana donena resaka planification nataon'ny jirama tany ny olona tany ny mpitondra andriamatoa Marika Ravalomanana sy ny mpiara-miasa aminy dia efa nijery lavitra araka le teko avy amin'ny donné azony a sy ny vaovao azony a mahakasika ny hoe zao ny fitombon'ny olona zao ny fitombon'ny filana zao ny zavatra ilain'ny vahoaka amin'ny resaka rano tsy raikitra iny aiza ho aiza am'izany ianao fa tany amin'ny telo ambin'ny folo taona lasa zany a nefa nitsinjo lavitra zany fitondrana zany fa reto olona ankehitriny reto tratran'le atao hoe effet de mémoire ao anatin'ny machine calcul eo araky de zao raha 2 fois 3 de mbola tsy ataonao égal de mbola miantona eo iny de manao calcul raindray anao
5 fois 8 6 fois 4 tsy fantatro fa ho any reto olona reto mieritreritra izy fa ny 2 fois 3 égale 13 ny 6 fois 4 égale 13 ny 5 fois 4 égale 13 mitambatra ao le izy aty aoriana mitambatra le izy ry vahoaka ry mpiaino ajaina sy ry mpijery tototra ary sarona io fa miplafona tsisy ninona vita itsona ary tsisy afaka irosona emotra hoainina androso tsy afaka inona sisa verina am'le tenintsika teo communication sisa any sisa no ampandrina drisa na nisy ary reny accident teny aminay teny ambato be zay amaneo fiaraha-mioro moa raha rotiko zany teny zany ny fandraisam-pitenenana eto fiaraha-miora amin'ny fianakaviana izay namoy zanaka ary eo mbola mitsaboka dia mampahery anareo rehetra amin'ny masolo-bavambahoaka amin'ny boribory tany fahadimy ny am'ireny voina sy accident tranga teny reny ka ny zavatra tsy mety ao anatin'izay dia io mbola intox sy manipulation ny zavatra misy tsy arotra tidy satria teny aminay no nitranga zany hoe vadika le 4 nitondra le miaramila fiarablind vadika le izy de nolazaina ndray fa le miaramila ny anjerany sotiny nahafaty an'lany tena aza mampomery fa mihevitra ny olona ho adala sy bady sy vendrana ve ianareo mba hatsaharo rea zay ny amin'iny fa makasika an'le ray teo toizako ny resaka mapy teo ho toizako ny resaka le lalàna satria ny lalàna 2011 2008 2008 015 angamba n'izay dia efa lany io ary efa ny keniny nakatoavina teo anivon'ny antemieram-pirenena sy ny antemieran-olona tam'izany fotoana torak' zany ihany ko ny teo anivon'ny ACC iny tsy vala-paratsika de tokony efa nroso any asa fa déblocage sisa tsy nitoizana satria natetika asa tsara ara asan'olo ara-tsi-panahy lesa le ambopo disy toerana sy ny tsy fantatry tsony zay fomba ilazana azy io fa mitombo ny olana am'izao fotoana zao 2021 isika 2008 zany tokony natomboka zany tsy nahita vahaolana reo olonareo fa nano vahaolana zay hitany ara dia naanton'le ministra vaovao ny rano indray karazany ray tam'izany ny teny anosy avaratra re fanaovana forage asa 900 izay de eo ndretsika de miantony eo am'izao fotoana zao zany nitondrana nyty fireneny ty fa inone oentina izy ty fireneny ty ohatra nefa miomana sady ianareo izahay oa tsy adala izahay tsy vendrana izahay tsy bado izahay tsy sanana fantatray nefa eritreritra reo fa mbola te anao ary te androtsaka ny andriamato andro rajoelona mbola ho filompirena tena zony tanteraka izany tsy misy olana fa mba jereo aloha le fiainam-bahoaka mbola tsy fotoana propagande zao mba jereo le rano mba jereo le jiro jereo le herinaratra fa zany ohatra tsara azonareo raisiny zany mahakasika an'ireny hoe projet tamin'ny 2005 ka hatramin'ny 2009 mantsy le tetikasa nefa natao ny fanadiadiana hoe zao no fitombony olona ho zao ny fahasairana ny vahoaka de efa hoe andao atao zao tetikasa nitsinjo lavitra zay le teny de banque européenne d'investissement moa na hoe ny banque européenne momba ny fampiasam-bola nefa vonona matsy vola maninona raha ny repreniavana raha ny raisina zao izavatra io naninona raha nytady tiatikasa toy zao fa am'izao tsika miteny zao tsy fantara itsonona efa mitombo avoroena fa aingana be ko moa tsika malagasy tamin'ny fitombon'ny mponina tatoato de mbola mitombo any ko ny fahasairana io moa ny teny ny filoam-pirenena hoe tena esorona ao anaty tsodrano sy ny rehetrarehetra iny de nahazony an'le inona moa le loka azony iny mahakasika hoe famendriana fa de iny moa tsy idirantsika lavitra fa azo sy ny any amin'ny fianakaviana sambatra sy ny tsy fantatro any zany fa ny mahakasika nytoy an'le teniko teo hoe tsy misy mihitsy ve vahaolana lavidavitra ambina fotoana lavitra ka maharitra hita nyty fitondram-panjakany ty atreto aloha tsy misy ka de mangataka izay amitaky izay mba meovaliny izay mahakasika an'izay ho anareo tompona andraikitra voakitiky izay zavatra y ary ny tena loza tao anatiny ihany ko saika adiniko ty mahakasika an'leo zany rano any commune fataro zay ry vahoaka eto ambonin'ny tany de any commune ny rano nisy eritreritra hivarotra ny rano hivarotra ny jirama tamy tsy miakina nandritry ny fitondrana teteza mita ary ny mpitondra tam'izany fotoana zany nitarika ny tao anivon'ny flankevim-pitantanany jirama de tompona andraikitra ambony tao anivon'ny commune satria PDS no nitondra tao tam'izany délégation spéciale tamin'ny andro ny teteza mita nisy fikasana fa soa ihany fa nitroatra mipiasa de niemotra fa efa niodiody teto le orinasa atao hoe Vaiola efa niodikodina teto ny compagnie lyonnaise des eaux raha io ny vola saika azo 47 millions d'euros fa saika am'brade ny chiffre mivoaka fa ny tena fahamarinana aloha ito aloha tsy arosiko ty fa latsadatsaka noho izay latsaka be lavitra noho izay saika ivarotana an'izany tam'izany fotoana raiky loza saika loza fa soa ihany fa nitroatra mipiasa ny jirama
noho zay hoe fitiavana ny tanindrazana fitiavana n'le orinasany fitsonjovany ihany koa ny fitohizany zay le asany zay de araky ny teniko teo zany nefa zavatra ankasain'ireo a ho atao tam'izany fotoana de mbola misy ko le atao hoe toetra mamoehatra tiano amaranako ny resaka jirama satria efa voafetra ny fotoana efa manomboka any amin'ny faraparany fandaharana isika dia noho izay le toetsaina mbola mamoehatra zay ihany dia teo amin'ny fitondrana ny président rajonary mampianina tam'izany fotoana de anisany nahazo rano ara-dalàna foana zany faritra eny afaravohatra miainga avy ety ambondrona mandrapatonga eny amin'ny toerana nahafatiny plasy raha tsy mandrava io zany nahazo rano foana fa inona ny eritreritry ny bitsibitsika any mitsoka sofina ozy ny teny mialatsiny a zay moa fitenin'ny tanora monsieur le président aloha ty rangatapahana kely natao an'izao ty diso aka mbola fitondrana rajonary mampianina dia misy ny resadresahana ny ivonjirama misy ekipan'zareo tany aloha rangatapahantsika ny rano io nataontsika tapatapahana matetika mba haratsy sy ampaloto zany mpitondra ery rajonary mampianina zany de zay ny nataony de misy fotoana mandeha normal de misy fotoana mandritry ny andro vitsivitsy tsy mandeha ka rehefa tsy mandeha elaela ny rano de misy le dépôt mipetraka eny am'le paroa anatiny na le vongan-javatra zany miangona amin'ny le anatiny le tuyau iny de rehefa mandeha ny rano de to misy rano potaka satria miangona teo le produit chimique fiteretena n'iny rano iny mety misy apahana fotaka kely any ko tafiditra tany natao hoe kely aza de izany maloto am'izay fotoan'zay le mpitondra satria mikotikôtina tany le mpiasan'ny jirama hoe zao ranga vadika politika loatra le zavatra de hoentina andotoana an'le mpitondra raha tam'izany fotoana zany nefa nataon'ireo ekipa reo zany tatitra voaraina efa ely zany ara-namafisy ny namana izay mbola anivony zany jirama zany am'izao fotoana zao ary tsy olona tokana no miteny an'zany ho tohizanareo mandra-paharoviny zany fomba mpanao mamoehatra izany raha ohatra ny izy tsy netraika tany amin'ny vahoaka fa nilazainareo tony hoe jadona tamin'ny fitondran'ny président Ravalomanana alohanay ho miverina mijadona fa tsy jadona zany koa nisy teto hoe nisy programa nasa sy tena vina mpiaramonina petrapetraka tsara mihitsy teto namana faniry dia manodidina an'izay nataoko hoe anisany amaranako ny fandraisam-pitenenako teto na asa raha misy zavatra tiany namana faniry mbola horesahantsika am'izay an'izay resaka jirama raha tsy misy namana dia misy any zany amin'ny akapobeny ny resaka jirama ao anatiny misy ny resaka era Madagasikara zay efa nanotondratsika fanehoan-kevitra teto sosikevitra ihany koa satria mpanohatra tsy manao botolo zany raha ny aty amin'ny Miara Manonja mpanohatra tsy manao botolo zany fa ampisainana ny aty anivony nisy olom-bavam-bahoaka tiako Madagasikara ka atsaharo ny fanasoky tananay atsaharo ty resaka fanaratsiana rehefa tsy mahita ho avaly ianareo dia ny Andriamanitra mody atsonony sasany fa mbola tsisy idiran'Andriamanitra mihitsy aloha zany hatreto fa mbola tsarainy sika any aoriana any de aloha leto aloha mifampitsara eto aloha fa ho avy ny fotoana ialany ety any any ambony sy any amin'ny fitsarana farasy anakoatra any zany raha misy ho tonga any anytsika mahita ny toyany fa ny eto aloha ny hitany vahoaka de hoe sahirany zahay fiarina tsy mandeha araky ny tokony ho izy nitolotra meny jirama tsy mandeha araky ny tokony ho izy any aminareo mibaolina eo ampelantananareo mifahefana raisony andraikitrareo dia vita ny adidinay nitondra nitaky zay zavatra etaeta ny vahoaka malagasy zany ka de ao anatin'izay no ametrahako ny veloma mandra-piresaka mandra-piona indray misika rehetra manaraka an'izao fandaharan'izao ka dia samy tsara amin'ny manaraka indray veloma tompoko eny ary de soratsika ny solombamboaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny boriboritany fahadimy fetra rahalazafimbololona na rahalambo zafimbololona raha zafy tsy mialina mbola anarany daholo zany lavalava le izy fa nahabotrabotra azy député fetra araky ny fahafantarantsika azy ny resaka an'izay tena olana ara-tsosialy zany ary namaky batsilana ny zava-misy ao anatin'ny jirama miainga tany am'zany prime na performance sy ireo hoe fanatsarana an'ireo tetikasa marobe mizaka le voka-dratsiny lay 7 sy lay alako bika tsy tiako taretsika am'izao fotoan'izao de potika le fiainan'ny firenena tsika moa isan'andro san'andro de miezaka foana manazava zavatra zay verina zany fa tokony ho voaraitsika voaka malagasy tokony ho tsapatsika olo-pirenena ary tokony ho dinihan'ireo mihevitra azy ho tompona ndraiky teto anivon'ity firenena ity
tsy mahamenatra ny milaza an'le hoe tsy tafavoaka ny baolina ary tsy manana vahaolana ho atolotra ho an'ny vahoaka malagasy le mpitondra fa miodikodina ao anatin'ny faribolan'ny centre eo fotsiny izy aloha de eo izy manao an'ilay tsenjery isan'andro amina communication de zay zavatra rehetra mandeha de velorano resany zay zavatra rehetra mandeha de projet présidentiel na tsy zay ary fa le grand travaux le resaka tanamasoandro lay flyover lay Paris lay miamingeza be fa tsy lay hoe guidena protection kely tsotsotrana ranomasina le resaka zavatra goavambe zay andrasana amin'ny tsisy vita am'izao fotoana zao le 50 000 logement za moa zany de resaka kabary ambony vavahady fotsiny zany tsisy an'zany fa le lalana kely pavé no arosorosiny amin'ny vahoaka le zavatra kely madinidinika lay vitan'ny olom-pirenena le manambola vitan'le olom-pirenena le mandraraha kely mahavita trano ray roa espasy mahavita lalana kely mitsofoka ho amin'ny 500 na 200 metatra na communauté an'olona tsotsotra amina tanàna anankiray zany nge vitan'ny olona zany fa maninona ny fanjakana no ilahatra am'zany de manao fety be de manapaka riban sy ny sisa de lay filoha mihitsy midiny eny atoerana nefa zavatra vita amin'ny fiarahamonina zany fa le tena asan'le fitondram-panjakana ikarakara n'le toekaren'ny vahoaka ikarakara n'le sosialim-bahoaka hijery zay tena mahasoan'ny vahoaka hampidina an'le sandam-bola hampiakatra araka ny tokony izy le arikarena hampidina an'le vidin'le solika hanenan'ny embouteillage sy ny sisa ary hamme an'le sara-pitaterina tsy ho dimanjato fa tokony ho roanjato hampidina an'le vidiny menaka vidiny vary zany ny andrasan'ny olona n'le fitondram-panjakana zany tsy zany ny ataony fa zavatra fa tsy tokony any am'izay tena lahara-pahamehana fa asa madinika fatao andavanandro zay no entiny sisa varotany eny amin'ny fony vahoaka malagasy mba entiny ilazana fa mba manao izy fa ny tena marina sady tsy mahavita ininina izy ny tsy manao izy ny tsy manakatoraka ary tsy manana ihany koa tetikady mazava hitondrana sy hamoana Madagasikara ao anatin'izao fahampitena zay nentiny izy ireo tamin'ny 7 zay no amarana antsika ny fandarana tamin'ity androany ity iverintsika fa hivoatra de hivoatra ny samihafa eto anivon'ny firenena isika moa de mezaka manangona izany ary mezaka mitondra an'izany ihany koa eto anivon'ny fandarantsika akasitrahana isika any amin'ny faritany rehetrarehetra any zay manaraka ty fandary ty ary azona feedback zany zay isan'andro zany isika any ampitan-dranomasina rehetra any ary isika ihany koa zay manao ny fifampiresahana amin'ny vatana na antsoratra amin'ny alalan'ny SMS ny MP sy ny WhatsApp sy ny sisa aminay de akasitrahana isika satria marobe ny vavao zay zaraina reo avy any fa izay moa zany dia tsy maintsy manao recoupement reny vavao reny de misaotra amin'ny fiara-miasa lehibe ary dia mametraka indray am'izay veloma mandapita fa ho andrapitso zay ary dia solombavamboaka namana indray miaraka amintsika miaraka mety vahiny zay hiara-dalana amintsika dia samy zany ho tahin'Andriamanitra hiatrika izay andro tapany ariva hiatrehana ny maraina izay tokolasy tokovavy